tonga ny fotoana ny fanomezana amin'ny fanarahanao zany ny miara-manonja MPS Radio Mada misaotranao ny safidy ny MPS sy ny Radio Mada amin'ny fanarahana nyity fandarana ity andro vaovaotsika anio alarobia 20 aprily 2024 sy 2024 anterina ny arabo ambamipirarintso ho antsika manakavy araba tsy misy anavahana io fa na ianao eto antoerana na ianao ny ampitany ranomasina dia ananterana an'izay araba ambamipirarintso zay isaorantsika ilaina ary satria raha tsy teo ny fitantanany sy ny fitahiny dia tsy afaka hitafa sy iona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy amin'izao miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada izao tsara ny mampatsiahy fa akoatran'izay hoe MPS ny Radio Mada izay dia afaka rahanao ny Facebook sy ny YouTube ny fandarantsika dikan'izay na ianao zany any ampitany ranomasina na eto an-toerana dia afaka misafidy zay mampetenao amin'ny fanarahana an'ity fandaran'ity teknisianina moa dia manao ny ainy-tsy ho zavatra mihitsy amin'ny ketrika isan-karazany mba ahafahana manaraka tsara zany ny fandarantsika tsy maintsy ketrehana tsara ny eo amin'ny lafin'ny teknika eo fa satria raha vao ao misy vo dia lasa sahirantsika amin'ny fandraisana ny sary sy ny feo amin'izay hoe miara-manonja MPS Radio Mada izay ety am-boalohany dia ianao zay manaraka amin'ny fandarana no isaorana voalohany satria mahafohy fotoana amin'izay hoe fanarana fandaran'izay ny fandarana eo ihany fa ny dikany hoe fahafoizanao fotoana tompoko dia midika ho fitiavan-tany razana satria izahay sy ny fandarana toy itony dia fitaovana ihany fa mifameno isika raha tsy eo moa ianareo olom-pirenena inona no atao eto iza no andany andro eto fa dia andao ody fa tsy izay mihitsy fa ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fiainan'ny malagasy Madagasikara no antony itony fandarana itony ka dia isaorana ianao zany manaraka an'izay fandarana izay manaona ny fandehan'ny programantsika eo ny mpisehatra dia arakaraky ny fa tongavan'ireo mpisehatra zany dia horaisitsika izy ireo mitondra ny fanazavana maro samihafa sy ny faneho-kevitra anisan'ny voalohany zany zao Andriamatoa Randrenatenaina Justin avy any Faratsiuzy efa mpiakatra eto ary mitondra ny feoan'ny olona avy any amin'ny faritra hafa akoatrana Antananarivo zany raha vao miresaka an'izany Faratsiuzy zany dia efa vakinakaratra zay mpitsokovo izy izy ny député Michel zay dia afako aby daholo ianareo ny député Michel efa any Antsirabe any zany fa Faratsiu ihany koa manana ny maizy azy dia akoatran'izay eo ihany koa tonton Mota Andriamatoa Motarson alleluia mitondra ihany koa izy rehefa larobia ohatr'izao faneho-kevitra sy fanazavana namana faniry mbola ho avy eo raha ny tokony izy mbola ho avy ihany koa ny lehibe ny parlementaire tiako Madagasikara ny député fetra zany zay voafidy tamin'ny alalan'ny team tao am-boriboritany fahadimy rehefa larobia tahaka an'izao fa dia ho hitantsika eo ny fandehan'ny fotoana izany. Ny anomboantsika azy dia andraitsika ny Andriamatoa Justin zany avy any Faratsiu satria aloha hifatoka mihitsy amin'ity resaka lisy-pifidianana ity isika dia efa nisy ny teny sahady tany rehetra tany niona taminay hoe ahoany reny teny amboditsiry reny tamin'le atao tranom-bakoka ny trano mipetrahan'ny rain'ilay Arvony Prime Ministre tohatrany tsy hoe ohatrany fa nisy hoe fifandonana ara-teny teo amin'ny fitenenana teo amin'ny Naivo Raholdinina sy Lalatina minisitra misahana ny kolotsaina Naivo Raholdinina député lany tamin'ny alalan'ny mpanohana ny Andry Rajoelina zany tompon'ny tanàna hozy izy i Naivo Raholdinina i Lalatina atso amiteny sy ny Freedom amiteny zany minisitra sy ny sisa dia ahoany reny zavatra reny inona mba azo tenenina amin'ireny dia hoy izahay hoe inona ny azo tenenina amin'izany fa avelao ifanjeva ao fa ny dikan'ireny fotsiny dia izao samy te hiseho hoe zany tena zavatra manoloana ny Andry Rajoelina zay ny dikan'ireny zany tena izy tanànako ty zany ministra sy ny sisa fifandonana samy ao anatin'ny mpanohana ny fitondrana ary hoe zany tena zavatra samy te hiseho eo anatrehany Andry Rajoelina fa tamin'iny moa zany le hoe Andry Rajoelina filoham-pirenena efa lasa resaka hoe loko orange sy ny sisa zany efa miverimberina foana zany fa raha itsina ny resaka dia tsotra
tsy mampiena ny vitim-bary zany, tsy mampiena ny fahantrano malagasy zany, tsy mampiena ny fahasairanana sy ny azo fijaliana lanjain'ny malagasy zany, na iady eo na ifamaly eo na samy teisy eo hoe zany tena zavatra manoloana ny any rajoelona de tsy miteraka ininona ho an'ny fiainan'ny malagasy zany fa rarahandry zareo any. Ary ohatra ny efa fomba fanaondry zareo mihitsy satria ianao any raha vao manoloana ny kamera de efa manoloana ny publika ny dikan'izay fa ohatra ny tsy azony zareo a-tsaina mihitsy zany ny vokatry ny zavatra ataony fa dia miseho masom-bahoaka amin'ny hoe zany tena izy, zany tena zao, tanànako ty, zany tim, zany resiko zany ve tsy taitra am'zany ny olona fa zahatra efa mahazatra zany. Niezaka nampitony moa zany tam'le teo iny ny be ny tanàna na Antananarivo renivohitra Andriamatonaina Andretsitoaina, niezaka nampitony ny gouvernora n'Analamanga hita teo ny sarika ny député Naivra Oldinina nandeha tary amin'ny sisiny tary. Dikan'izany zany mahatsapa hoe manala-baraka ny ty zavatra atao ty ary olona samy sangany eo anivon'ny fitondrana sy ny fanohanana ny fitondrana no manao an'izany. De anjarantsika no mitsara ho avy ny fifidianana de anjarantsika no mitsara hoe ahoana sy ahoana sy ahoana fandehan'izy ty fa de ty zavatra ty zany ohatrany hoe fa fahazarana ve ty mifamaly sy miady amasom-bahoaka ity satria rehefa zoina le izy zay ny fahitana impanao gazety azy samy te ho zavatra samy te iseho hoe zany tena izy manoloana n'lay filoham-pirenena le hoe Iany Rajoelina zay ny dikan'ino fangalany filoham-pirenena raha tsy zay anie ny tena nampandany azy zay film efa nandeha zany tsy mataitra ny vahoaka malagasy zany. Ny anankiray koa sitsika fanamariana kely fotsiny aty am-piandohana de hoe ity le lanonana eo amin'ny 13 mai isaky ny lahady ty teo zao hoe Ambondrona de mandeha ny resaka hoe ahoany reny any amin'ny conseil municipal raha tsy mahalala an'izany sisy de ahoana koa zany ny mpanohatra reny artista ty amin'ny momba ny foto-kevitry ny mpanohatra eny zany raha anao de ahoana sisa de zao fotsiny le izy fangano ny fampisina hoe fampisehoana ataon'ny artista isaky ny lahady eo mampiena ihany koa ny fahantranony gasy am'izao fotoana zao mampiena ny vidim-bary anga zany eny tadaviny malagasy milaza le fitondrana hoe ikarakarany sosialy aloha aloha hipetrapetraka kely ny resaka fotodrafitrasa inona kory ny sosialy eo resaka artista sy resaka fandihizana ary indray no atao isaky ny lahady de mieritreritra ve ny eo anivon'ny fitondrana fa hoe rehefa asiana an'izany eo amin'ny 13 mai eo de hoe ho kalma ohatra an'izany io mantsy io resaka événement resaka fetifety io tena nanandry zareo spécialité mihitsy io fa rehefa ty amin'ny sosialim-bahoaka tena le maharary ny vahoaka tsy hitany zareo zay atao. Marina ny tenin'ny Serge Zafimahova le hoe banky iraisam-pirenena anie zao sisany hoe mbola manao ny resaka fanampiana saotran'izany fa ny ambiny efa mitsotsotra any ananina any satria kivy aloha hitsina am'izay kivy ny any ivelany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara. Zay le izy zay. Ndao aritsika hiditra amin'ny atsipriany amin'ity resaka lisy-pifidianany ity. Voatao anatin'ny andro vitsivitsy zay ny président Marc Ravalomanana, inen'ny Lalao Ravalomanana sy ny zanany nanamarina ny anarany tany amin'ny Fokotany amin'le lisy-pifidianana zany. Tao amin'ny neny Lalao Ravalomanana nisy fahadisoana ny taona naterahany 1953 izy nefa nataony 1963 no voasoratra ao. Zany zany efa endrika tsy fahatombanana zany. De mety hitentsika hoe mety tsy na zany anomalie zany fa raha efa be de be ve ny tratra zany de anomalie. Eto ary Andriamatoa Justin avy any Faratsio miarabanao hitondra ny zavatra izay aniseo zany tamin'ity resaka lisy-pifidianany ity zay amin'ny zanany zay tamin'ny zanakao zany le izy tonga de tantarao aloha inona le antsoina hoe fait zay mantsy le antsoina mpanao gazety azy hoe inona ny fait inona ny zavatra nisy aloha zany mbola tsy asitsika commentaire fa rehefa aveo tsika resaka azy mbola ho avy eo koa tao mota rehefa aveo anao ny fanamariana sy ny faneho-kevitra isan-karazany ndao ary
voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny teknisiana ary miarahaba ny miserina ihany koa no miaraka amintsika eto amin'ity ambony ty plateau ty, dia miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ary miarahaba ny vahoaka ny district ny Faratsio sy ny commune Vinanony. Voalohany indrindra moa dia ato anatin'ny tena hoe fanatoto saina ny atao hoe lisam-pifidianana tanteraka tsika, satria moa zay nandrandray ny vahoaka rehetra tsy vaky volo eto Madagasikara ny eny fa na dia atao hoe ireo diaspora izay monina sy mipetraka any ivelany ihany. Dia miandrandra'izay daholo tsika satria tsika efa tsy ho ela moa tsika dia efa nomboka ny fifidianana, dia efa any daholo ny sain'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny zava-misy moa zany tsika moa zany tsy hoe mamorona fa le zavatra tena hita mihitsy zany hoe ty le lisam-pifidianana tsy mampitomombana anazy dia zay no mahasarotiny an'le olona tsirairay, satria zay zao raha misoratra izay mianakavy ao anatin'le tokantranonay zay misy anankitelo no tokony efa mifidy daholo zay anankitelo, dia lasa zay no nosoratany seny moa zany tao anatin'iny lisam-pifidianana iny. Dia voasoratra tsara ara-dalàna zay ary mbola niantso ihany ary le fokotany hoe voasoratra tsara nareo fa afaka miverify aloha alohan'ny alany eto amin'ny fokotany eto, dia lasa moa zany zay nijery tsara lizy mihitsy satria sarotiny amin'ny lizy kosa aloha zay raha hoe resaka lisam-pifidianana, satria tena hain'ny firenena ty, satria itsika moa ao anatin'ny 5 taona ihany vao manatotosana atao hoe fifidianana, tsy afaka manao eny roa na eny telo fa eny ray mandeha saka 5 taona ihany, dia hoe lomba manary fotoana kely lasa mijery an'lizy ihany, dia lasa tsara iny zany hoe iny fa voasoratra dia lasa any. Dia rehefa volana vitsivitsy taty aoriana moa zany dia nampandre le fokotany hoe efa andrasa aloha soratra aloha dia nahazo an'le maitso kely. Nahazo any maitso kely iny hoe voasoratra marinao ianao, voasoratra marinao zany ianao satria fa iny zany le kopiany iny. Izy ty io zao le izy io zao le anaran'le zanako zao io hoe Randria Manantena Fanomeza Tsorija, zay le izy. Ny voasoratra ao anatin'le lisam-pifidianana indray nefa tsy lasa Randria Manantena Fanomeza Tsorija indray rehefa natao verification, rehefa natao le verification fa hafa indray ny soratany zareo hoe Randria Manantena Fanomeza izy moa izy teo le nataony anaran'izy indray, le fanampinanarany izy zany hovainy zareo indray le izy iriza zany nataony zavatra hafa indray ao anatin'le izy indray, anarana hafa indray no ataony ao anatin'le izy fa tsy le tena le soratra ao anatin'le karapanondro mahitsy, zay zany le zavatra mandeha. Dia gaga be zany le tena hoe ahoana ty zavatra ty ka dia ozy nefa tokony ity zany tokony soratra ary amin'ny lisam-pifidianana, tokony io ao anatin'le karapanondro io mihitsy nefa naregistre natao anatin'ity carnet sione ity, nefa tsy lasa io le ao fa lasa hovaindry zareo indray le fanampinanarana anatin'le lisam-pifidianana, ohatran'ny kaneny mihitsy zany ny lalao ravalomanana ny anazy ny daty naterahany diso ty indray le fanampinanarinay zany zavatra nataony. Dia tsy izay rery nefa le zavatra misy ao anatin'io fa maro be le olona zany ohatr'izay daholo ny zavatra saika misy ao anatin'le carnet fokotany. Zanako io zanako ty noetiko ty dia ohatran'izay daholo le ka mahazo le olona rehetrarehetra ray manontolo reny misy fahadisoana daholo zany hoe ny laran'ny karapanondro misy tsy feno. Dia andraso aloha dia avy eo nareo ny zanako nanao réclamation dia zany indray nanao an'le resaka ohatrany hoe fitarainana indray zany nao anatin'le réclamation zany nanao an'le fitarainana hoe zaho Randria Manantena juste dia manao an'izao fanambarana zao fa misy diso ny anaran'le zanako io ato anatin'ity lisam-pifidianana ity. Inony ty? Eo anatin'io lisam-pifidianana io indray zany le réclamation nataoko indray zany io. Izy le fanomezatso. Izy le fanomezatso rija le zanako io zany io zany nomely le fokotany fa hoe nanao an'le réclamation za zany nanao an'le fanambarana fa hoe diso le anaran'le zanako. Andorany fotsiny io resaka andorany fotsy io satria le zanako andorany fotsy io anefa ity anefa tokony hoe misy le kasian'le fokotany ty zany raha ny tena izy zay zany tokony no izy amin'ity fa tsy tokony ohatran'izao hoe mena fotsiny ohatran'izao zao nge afaka ataon'ny olona ry ananiny afaka ataon'ny olona ry ananiny ry hoe na io sonio raha mety misy mangalatra misy mangalatra le sonio ohatrohatran'izay zany le izy dia gaga be zany dia hoe ty zany fa efa nahavita le fanambarana ianareo tato anatin'le lisam-pifidianana fa hoe misy tsy tomombana le anaran'le zanako ray manontolo iny tsy tafiditra tato mihitsy, dia manao an'io fanambarana io anao fa hoe voasoratra ato marina le zanako ao zany namerina fisoratana manaraka indray le zanako ao dia iny le ohatran'ny hoe réussi zany hoe nahavita an'izay zavatra zay zany ohatran'izay zany le finiara tsy azo antoka satria tsisy kase fa dia taratasy kely fenona fotsiny tokony misy kase io zany ao anatin'le izy hoe io fa nahavita le izy ianao mba farafaratsiny hoe nahavita le fanambarana ianao fa tsy voasoratra marina tato le anaran'le zanako ao. Dia rovina indray no manamarina hoe io indray zao dia miandra le fataperan'le 20 andro indray zany io zany na tsy fantatra indray hoe rovina indray io zany na rovina indray zany na rovina indray nisy mbola iverina andray zany hoe dikany zany amiheridena zany le olona zany
inde vezivezy am'le fokotany eo foana zany tsy tolony andro hoe inona ndray le zavatra tsy mety ato, inona le mety ato, anefa tsy izay rery voan'zany fa be dehibe ny tena betsaka mivoan'zany fa zany hoe le miakatra plateau moa zany ohatrany hoe tsy hoe inde fandromaka andeha akaty daholo fa mba eo le solotena zany anambaran'zay aty hoe tsy ho rery monsieur Justin zany tohatran'izao fa mba tenena mba lazao koa zay aty katra lazao koa zay aty amin'ny fokotany Miandrarivo, lazao koa zay aty amin'ny commune Miandrarivo, lazao koa zay aty amin'ny commune Ambatofotsy, lazao koa zay aty amin'ny commune Fotovorona satria nanomboka tena alaka misy Alatsinainy Ariva mantsy efa miverina ny fokotany tsirairay avy zany ny liste iny de afaka manamarina an'izay le olona ka ny olona moa vanainao an'izany de avy hatrany de niazakazaka ijery hoe lo jerena any tokoa satria le fanaitanany moa efa mandeha foana hoe raha vao tonga io lisy mpifidianana io verina ty anivon'ny fokotany de efa malakilaky tsika rehetra mijery an'io any de jerevo le fahabangana hoe izy mibanga le anarana sa ny numéro karapanondro sa ny toerana sa ny anona ohatra zay satria leo anaty karapanondro iny tokony inony eo voasoratra ao mazava tsara ao iny hoe randriana tenaina Justin monina sy mipetraka eto ananina mazava tsara iny soratra iny tokony tsisy zavatra ho diso mihitsy eo anatiny iny na kely ary zay ianao vitanao ara-dalàna iny zay ianao vao mamadika le pejy hafa indray manoratra nen'ny hafa ianao dikan'izay zany tokony tsy misy diso ao tokony tsisy tandrevaka zany ao anatin'izay fa tonga de voasoratra tsara le olona de eo mampagaga le olona hoe lasa tena ohatrany hoe manao asan-jazakely zany le olona le tena nametrahana andray tonga de itsin'ny olona hoe fananina mihitsy le izy zany aty afaravohatra misy diso le momba an'le olona any Andorany fotsy izy teo any Andorany fotsy misy diso momba an'le olona mbola ty amin'ny tanan-dehibe ary zany mbola ty aintsy raha hoe anambanivohatra zany tena zavatra tsy ho azo antoka mihitsy zany le izy raha ohatra n'izany nefa le olona efa sahirana le olona mba mamelona le tenany tokony mba ino mivérifie indray mandeha fotsiny izy hoe tonga ao le lisy mpifidianana miretour aty amin'ny fokotany de tonga de avy hatrany de mba mijery le olona de tonga de mba hita ara-dalàna ao iny de tonga de mba tsy mivezivezy tsony le olona satria efa le fiainana efa enjana be de lasa mivezivezy be le olona satria na de ataoko hoe tena mba hoe adiny roa fotsiny ary nge le fotoana laninao fa mba sarobidy am'le olona tsirairay avy mikasika an'izany nefa avezivezinao le olona de manjary lasa mampana eo le olona vezivezy satria le olona le mbola misy mandeha 5 km vao tena tonga an'le fokotany le ohatrany any aminay zao mbola lavidavitra kely le sasany mandeha 3 km eo anarana fokotany anankiray hoe any aminareo any ohatra zao hoe zay zao fokotany Aparimena Atsimo commune Vinanony Atsimo io Aparimena Atsimo de misy anefa mbola mandeha 3 km misy eo an'le fokotany le olona andeha anatona an'le fokotany ijery an'le anarany ao nefa mba mety le olona satria le fiainana efa saratra de lasa izy mba mety manao saraka tsahany manao zavatr'olona lavidavitra any izy mandeha mikarama 5 km miala ny tanàna izy ohatrohatra zany de lasa verezina ivezivezy amy be dehibe eo de hoe izy le tena manao an'le tandrevaka ty fa manjary mampivezivezy lasa le olona zany amiheridena mihitsy zany le olona hoe tena andao ndray makato de andao ndray verina makato ndray mijery ndray ianao fa tsy marina ndray le anaranao fa diso ndray le karapanondro ndray de verina ndray ianao jery andry jery andro ndray ianao de ohatrany hoe manamieridal le fokotany zany de saika ohatra zay daholo zany le manerana liny amin'iny district amin'ny faratsy io iny zany raha mivaovao renay hoe ohatra zay daholo le fahadisoana ty katra fa de tena mbala zao mihitsy zany iza zavatra zay rehefa mba miakatra plateau ianao satria le olona lasa mivezivezy be de ny zavatra tena tokony tena important zany zavatra tena hoe maika tena satria le fotoana movonjena be satria fa 20 andro latsaka sisa ny virefenany eo anatin'le fokotany de tokony le président pokotany zany miasa enan'nivon'ny fokotany mihitsy zany fa tsy andeha atsôly le olona tsirairay ary anatin'ny tokantrano azy le président pokotany fa zay de jery an'le liste nasabotsy sy lady ary nasabotsy sy lady ary tokony miverina ao amin'ny fokotany mihitsy le olona satria le asabotsy lady le asabotsy sy lady le olona mba hoe tsy miasa ohatra zany hoe misy le mpiasa-panjakana de asabotsy sy lady izy mba tsy miasa de mba mijery an'izay izy piasan'ny zone France zao latsinainy talata larobila misy ma miasa foana de aitsa moa de sabotsy sy lady de tsisy fotoana mihitsy izy zany jereny andavanandrony jereny andavanandro zany tonga de maty am'le asa mihitsy zany de tokony le asabotsy sy le alady zany apierimana eo zany le fokotany miandraikitra an'izay zavatra zay mandray an'ireo olondreo zany hoe avy mijery an'le anaranareo ato ianareo fa efa tonga ato ty lisy mpifidianany ty hita hoe iza ny diso na iza tonga ao ve fiantsara ve nanaranao na tsy fiantsara tokony ohatra zay zany le ataony fa tsy tokony fampitadavana be zany le président pokotany de manjary tsy mety satria za moa efa niantso an'le président pokotany tokony apierimana ianao jery evan'le olona azy de rehefa manao an'izay le président pokotany de tonga de mba miazakazaka tsika rehetra manatona anazy mba mijery an'le anaratsika
de avy eo fa mba misy fepetra raisinao zany hoe itikatra no ataonareo satria ny anaranareo mbola tsy voasoratra ato nareo satria mbola misy tsy voasoratra olona le ao amin'ny le lisy mpifidianana ao le fokotany misy anay zany mbola misy tsy voasoratra le olona de tonga de mba miazakazaka tsika rehetra makany satria efa araka le lazaiko eto ombenombeno mihitsy ny hoe tena andro ray andro sarobidy amintsika anofaitsika anovaitsika an'ity tantaran'ity Madagasikara ty zany de tokony mba ho kitakitantsika mba mijery an'izay satria sarobidy amintsika le hoe resaka hoe fifidianana de tokony de mba makany tsika rehetra mba mijery an'izay anarantsika rehetrarehetra zay zany mba ho feno tsara de mba ho tonga amin'ny eritreritra tsara le izy hoe rehefa tonga le fifidianana efa ao ny anaranao azonao antoka fa ao le anaranao de tonga de mba lasanao mifidy araka le zay efa mba nieritreretinao zay fa tsy tokony miandryandry be tsika na andrasina atsony le fokotany na andrasina atsony zay olona mahafakaitotapitra le fotoana 20 andro jerevana an'ity aloha zay anao vo andeha anatona le fokotany anao de manjary lasa tara be le izy fa de amizao de mbola mahenontsika zany hoe efa ao le izy de mba miazakazaka tsika rehetra mba manatona mandeha makany fa le fotoana mandeha be any satria efa 20 andro latsaka nge sisa misy heriny de ho tapitra aloha le 20 andro voalohany satria mbola miraiky amin'ny 30 volana me vao tena mikatona ofisialy zany ny fisoratana anarana ao amin'ny lisy mpifidianana ka zay nangatahako amintsika rehetra hoe miazaka zary tompoka mba mandeha any fa le fotoana mandeha be de avy eo tsika manjary lasa manenina na avy eo tsika zany lasa menimenina rehefa avy eo zay tsy tafiditra nefa ty mbola misy 20 andro verifena le tam'le voalohany aloha de mba miazakazaka zany tsika rehetra mba makany fa sarobidy hoantsika loatra ty satria zay mahasarotiny amintsika am'le fifidiana satria fa maro le olona le mikarakara lizy any sy ny rehetrarehetra zany de zay mba hanetanako tsika rehetra hoe miazaka zary tompoka de mbolo zao manatona le fokotany mijery an'izay zavatra zay de ndraso aloha misy tranga anankiray ihany ko zany eno taterin'ny olona ty amin'ny MBS ety ty amin'ny miara-manonja ty le teo hoe nanoratra anarana tamin'ireny le fandalovan'ny mpanisam-pifidy reny de nahazo an'le taratasy maitso kely de avy eo anakany amin'ny fokotany nanamarina de hoe misy diso le momba le olona na ny anarany zany ny zanakao zany zao hoe ny anarany fa ty koa misy trangana hoe nanoratra anarany izy tany amin'le mpanisam-pifidy de nahazo amin'ny maitso kely fa rehefa nijerena tany amin'le fokotany tany amin'le lisitra tsy tao misy an'izany koa tsy tao mihitsy le olona nefany efa nanoratra taty maro be le ohatran'izany tena maro be mihitsy le izy tsy hoe olona rairery le ohatran'izany tena vadika eo le pedy tsy ao mahitsy satria le olona ndeha jery an'iny ao anatin'le lisy mpifidianana iny le olona de mijery alizy mihitsy mahatonga le anan'le anivon'le fokotany io satria nanoratra le lisy mpifidianana tana fokotany tamy voalohany mantsy seny aloha de tapitra le asan'ny seny io zany de avy eo nahazo le taratasy maitso kely daholo zany zay vita soratra tao anatin'le carnet iny zay le olona verifie ny anarany ery lasa le olona aloha nody satria voasoratra zany ny anarany de avy eo ndray nanohy indray ny fokotany nanohy alizy indray zany le fokotany ray hoe mbola misy tsy voasoratra any de fokotany ray nanohy kely alizy farany de mbola mahazo zay any zany lisambatan'olona rehefa avy manoratra le anarany de rehefa avy eo tonga ndray zany le fokotany tonga le lisy mpifidianana ndray iverina ana le fokotany ray iverifely le olona ny anarany tsirairay avy ndray miaraka amin'ny karapanondro ndray izy avadika amipejy amin'ny ao anatin'ny carnet tsy ao ndray le anaran'le olona tena tsy eo tanteraka mihitsy ava le hoe misy hoe tsy fenoko ely na misy ndray le hoe tsy fely le anarana na hoe misy banga ny anarany ao anatin'ny numéro karapanondronao fa tena tsy misy mihitsy le izy tsy voatsisy ninina voasoratra mihitsy zany le izy na de hoe kely varevety ary de manjary le ohatrany hoe efa mampanaelo zany le zavatra takan'izay nefa zavatra efa ao anatin'le karapanondrina nefa mazava tsara hoe rakotondraso Jean-Paul ny olona hosoratanao ao anatin'ny carnet lisy mpifidianana iny ahoana nefa ny tokony tsy voasoratra ao le olona satria raha olona ohatra hoe 5 trano no tokony hosoratanao anatin'ile carnet iny de ahoana ny anankiroa tsy tafiditra tanteraka mahitsy nefa rehefa avadika mifely iny de tonga de hoe voasoratra rakotondraso Jean-Paul zay ao anatin'iny ray aman-dreny loham-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano de manaraka le vadiny Ramsey ao anatin'ny tokantrano de voasoratra de le zanany ao anatin'iny am'izay tsy voasoratra tsy intsony fa ava mantsy raha ohatra hoe voasoratra le ray aman-dreny de mandingana pejy akitelo na pejy anankiroa ndray de avy eo ndray vao manoratra nyreto ndray izy fa tonga de efa misesy eo zany hoe ty le tokantrano anankiray nandehanany Sueny nanoratra le izy de avy eo misesy eo daholo izy ohatra hoe le enina mianaka teneniko io zany de tokony voasoratra eo daholo zany ry zareo
anefa le izy manina tsy tafiditra le olona ao anatin'le tokantrano tsy tafiditra zany le anankiroa zany hoe le efatra zany voasoratra fa le anankiroa manaraka tsy voasoratra de saingy zay daholy no problema ateraka zay rehetrarehetra zay no zavatra misy enanivon'le commune rehetrarehetra na enanivon'ny fokotany vérifiana zany le olona tsirairay rehefa enanivon'le fokotany de gaga be le olona avaiza le tena tandrevaka nisy an'ity zavatra ity nisy an'ity fahabangana sy nisy an'ity zavatra tsy mety ity satria ahoana zay niara nanoratra teto nefa lasa le anay tsy voasoratra indray de gagabe le fokotany zany le olo-pirenena tsirairay zany gagabe de le olo-pirenena tsirairay lasa mivezivezy be le olona manao an'izay zavatra zay nefa tokony mba indray mandeha satria le fotoana nefa mba sarobidy am'le olona le fotoana tokony mba adiny ray izy na mba adiny roy izy zany no mijery an'izay nany fokotany hoe andao fa tonga ao le carnet de hijery an'le anarany izy de rehefa tonga ao izy de tonga de mijery any anarany eo zavatra tsy de tena hoe ela be loatra le izy fa mba vetivetika ihany anefa lasa mandeha mivezivezy be le olona de aveo ndray anao réclamation ndray de anao an'le fanamarinana anao anoratra anoratra fanoroa ndray nefa tokony endray mandeha any manoratra fa tsisy enroa zany na entelo zany fa mba endray mandeha any satria fa mba asa endray mandeha de lasa fotoana lamy be deaibe zany le izy de lasa sahirana le olona de manjary lasa tsy fantatra hoe fanamierda ve sa hoe fanao inona le tile atao le atongavana de lasa lamy be le fotoana ka izay rehetrarehetra zay nanytanako atsika hoe mbola tsy reraka mihitsy mamerina antsika hoe vereno mihitsy de tonga de soraty mazava tsara mihitsy hoe iny fa voasoratra sa hoe voasoratra atao de ngotany zareo le misy an'le anaran'iny olona iny de rehefa iverify izy tsy hitao anatiny le izy de manjary lasa le olona enina ao anatin'le tokantrano lasa le anankiroa sy akitelo voasoratra fa le anankitelo sy akiroa etsy lasa tsy voasoratra ndray sa hoe nongotana mihitsy le copie an'le anankiray le talohan'le maintsy kely satria ohatrany hoe mavomavo kely moa le tena hoe original anoetiny makany mavomavo kely le izy sady mamaraparana am'zay ohatran'izay zany le zavatra mitrangana anivon'le fiarahamonina de tsy anankiray rery novo am'izay fa be de be taraina daholo le olona hoe ny anaranay tsy voasoratra ao anatiny ka ny zavatra tiako atongavana zany de hoe mandana aloha mijery lizy tsara ny daholo zay mbola rehetrarehetra tsy na enao lizy fa efa tonga ao anivon'le fokotany le carnet iny de ivereno ijerevo tsara ao de sovereny soraty mihitsy hoeto mihitsy le karapanondro iny de soraty eo indray mandeha le anarana fa mbola misy roapolo andro latsaka tsika manao an'izay zavatra zay satria tena zavatra tena eo tsika ny tena ady farany atao afahantsika zany manarina an'ity firenentsika ity de manjary raha voahatra tsika tsy fidy am'le tena tonga le fifidianana de manjary mampanaelo tsika tsy voasoratra ao fa le fotoana moa mandeha any moa namana rehetra efa ambadimbaditra eo daholo tsy de lahanao ravaresaka be fa ametraka ny veloma mandram-peona ndray mandram-pitafa mandram-peona ndray tompoko lahy tompoko vavy eny ary sotra tompoka isaorantsika andriamanto Justin zany avy any Faratsio nitondra an'izay fanazavana izay tsika moa eto rehefa miteny tsy hoe miteniteny fahatany fa tena mitondra ny profo sy mitondra ny zava-misy any rehetra any ity tsy resaka Tananarivo rery ty na renivohiparitany rery ty fa tena hoe manerana ny Madagasikara zao zany de fa hita sady hoe misy tsy fahatombanana ilay izy ary efa tena jerena tsy hoe resaka hoe tsina na hoe resaka hoe anomalie na hoe mba misy latsaka kely na ohatran'izany fa misy aria Faratsio ka misy eo Andorany fotsika misy tsy fahatombanana eny Faravohitra ka de misy an'izany daholo de ahoana moa zany nilazana hoe tena ivoaka ny fahamarinana ary zao ny tsarotsika raha vo misy tsy tomombana ny momban'ny olona anankiray de inona ny vokatra zay ny vokatray ataon'ny olona amin'ny fanaovana azy io ainareo ny tiana ho tenenina am'izay hoe ataon'ny olona amin'ny fanaovana azy io de lasa saina ianao hoe ary zay zany no mahatonga ny sasany teny hoe ninninona ataonareo tsy maintsy lany ny ranona mbola tsy teny anarana zay fa eno zany ninninona ataonareo tsy maintsy lany ranona ay zany izy tia efa misy mikimaky efa misy zahatra tsy manjary ary amin'ny lisy mpifidiana ary de zao de efa ahitana an'izany ary io tsy resaka hoe anomalie na inona fa fahitana azy tena fananina mihitsy tia ilay izy ary asa ve efa misy mahazo baiko ve any ambadimbadika any hoe ataovy an'izao de aloha isavritako eny ary eto ny mpisehatra manaraka andriamanto Motarson alleloia na tonton Mota ho isika miaraba ny tonton Mota dia miditra avetransika aloha itsika ifatoka amin'ity resaka lisy mpifidianany ity nalefa tsika mialoha mihitsy renyle hoe tranganseho tany Faratsio teo Andorany fotsy reny ny zanak'leranga teo ahoana fahitana azy aloha miarabanao aloha miaraba ny rina de miaraba ireo mpanao tsy lazaina teknisianina
ato amin'ny MBS ny radiomada miraba ireo olona rehetra na ny any ampitan-dranomasina na ny eto antoerana eto Madagasikara izay fanerasera zay manao kokoa azy rehetra ireny a ny tena ary dia tonga eto am'izao plateau zao ozy ny fitenenana iresaka ty resaka fifidianana ty lisy mpifidianana moa no tena marina ka ny fahitako azy rina za zany de manambary eto tsika sy rina mantsy efa niresaka nyty zavatra ty io mahakasika ny lisy mpifidianana io a efa ray volana sy tapany angambo zay le namoaka ny seni hoe zao nisy ampifidy tsika nanao hoe mangataka voaisaky ny distrika nangataka tsika avoaisaky ny commune zay mihitsy de aveo tsika nangataka hoe avoaisaky ny fokotany de ny zavatra nitranga rehefa nasaina ny nanamarina ny anarany ny olona izay nitarihina isoratra anarana mba azahoana mandray anjara amin'ny fifidianana de mipotra daholo ny zavatra ny agegena rehetra tonga de zay tonga de hoe ny agegena rehetra fa zao tena gravy ary ny olona any ampitan-dranomasina mantsy miteny amiko ary nareo ohatra ny tsy mahatsapa hoe gravy io zavatra io any tena tsapa fa zay ngamba tena ezaka apita eto amin'ny fandarana miara-manonjy hoe tena gravy ty resaky ty satria maninona ny gravy le izy rina zavatra ny resahan'le namana tany efa faratsio teo hoe zao tao amin'ny tokantranoko zao de tsy ao ny zanako tosona ny zanako sy ny etsetra le fomba fandosonan'le izy aloha zay nge le agegena enao mandika an'le kara-panondro de ataonao de eo de efa dosonao le izy mbola voana de hoe za lazaiko amrina fa najanony olona hoe mba teneno rangafy zay nge miaroso de lasa mialoso de ieriny aina de lasa erisolo de randrenasolo de randrenaina de lasa zavatra ohatr' zany no mitranga ao anatin'le lisy mpifidianana ary ny tena mahagravy azy efa nanamarina tany fokotany le olona matony teneny le olona nanamarina toanany olona ho any teneny an-dalana de zany fa ny tena mahagravy azy ange ianao tsy afaka hiteny hoe mba zavatra mety mitranga zany tsy zay fa le olona tena fantatra le ao amin'ny fokotany hoe ty ifidy ravalo manana zay mihitsy eo angerina ny tena mahagravy eny ary olona rehetrarehetra mahita ny tsy fetezany eo amin'ny anarany ny daty naterahany ny fanampina anarany ny adresiny numéro kara-panondro zany ange mbola azony parametra daholo zany mamaritra ny hoe zao le olona mpifidy misy singa maromaro zany hoe mety azovana de ilazana hoe tsy izy ty fa hitanao ny anarana tamboanjo marina farandrena solo anao farandrena solo zany lui ny anakiray zany zaka ohatra zany hovainy zaka le zany de ilui de eo de maty fa zao iny olona ataony an'zany iny tsy tongatonga fotsiny zay fa tena fatany mihitsy hoe tsy mpifidy volomparasy moa orange mpifidy ravalo manany tony ary le namana anakiray ary nandeha tany amin'ny fokotany de ny tao amin'ny fokotany ny teny hoe izany nanao anareo hoe asaina makaty amin'ny fokotany iny olona iny anamarina any anary fatany le olona fa tena timma be tena fatany fa nga ny fokotany ny olona amin'ny fokotany nga manana zo iteny zany hoe ka zao le filohan'ny fokotany mihitsy ny natao hoe fizany teny tamin'iny olona iny hoe verifie ho any amin'ny fokotany ny anaranao tena tsy tao tokoa ny anaran'le olona nefa le olona ny soratra ka ny tiako resana zay no ataovako hoe gravy ty satria azo ampitombona ray tapitrisany ny zavatra ohatran'zany ao afaratsio izy ngamba mety telo alina nge zany raha ny distrika mifaratsio fa ny distrika misy 10 de raha ampitombona 10 ny telo alina lasa telo tapitrisa zay mahagravy an'le izy ary tena gravy de aseho miariary eto aminareo fa ireny fahadisoana rehetra reny tsy ny mpifidy olona hafa inona mivokatry reny ary zay
inona no de ho vokatra diso ilay tanteraka ny valim-pifidianana mitranga tsy hivoaka ny fahamarinana tsy mivoaka ny fahamarinana satria ny olona mpifidy mpanaradiany timma zany a tsona daholy datinaterahana zavatra misy zany a ary eto ange hitenenana an'le mahatonga an'le hoe datinaterahana amin'ny teny mialatsiny amin'ny teny frantsay amin'ny matematika mola izy de hoe il suffit anankiray ny ilazana hoe tsy marina zany hoe mety dolo ny rehetrarehetra manome prov fotsiny afa ny ray ny tsy marina de efa tsy marina io lisy tio zay mihitsy dikan'izay a le lisy mpifidianana misy hoe anaran'olona anankiray a diso ny daty naterahany diso akady fotsy de lasa akady lalana de akady mainty de akady manga de efa lazainy ny anarana tamboanjo mety mitovy ny anareo fa hitanao ty olona ty a any akady mainty ty fa tsy any akady manga nga io azo samy hafa nga io ohatry azo zany atao ka an'izany eny ka zay le ozy a hoe tena agegena ary te tena fananina nge zay nge lizy riny fananina tena misy olona tsy Aleo vanimbany tsapa- toetra mihitsy zany ao Zao, tena misy tena misy ary reto nge efa fantatra fa ohatrohatry zay aloha zay le izy ka de zao itsika moa marina fa zao hoe tsy maintsy mampiseho tsika hoe grave le problème fa hitentsika hoe zao kosa ny fomba heverina fa anamboarana azy io fa tena grave le problème hoa raha ny eto tanina rivo reny vohatra le hoe zao ny tany fisoratana anarany eto tanina rivo reny vohatra de janona am'izay le seny fa sady fotsiny reny endrika ivelany fotsiny fa ny Fa zao zavatra ao nge anaty volany ao zavatra hafa mihitsy eny akoatran'izay fa le filohan'ny seny miteny hoe eto a de atanina rivo reny vohatra zao isan-jato fotsiny fa ny any a nosy be anala 70 isan-jato mba efa nyteny venga présidentseny hoe zao ny ala olana omeny a mba hampiakatra an'io a tany fisoratana anarana eto am commune tanina rivo na faritra analamanga ohatrany tsy mpitatana nge le filohan'ny seny fijeriko azy manokana za mba mpitatana koa fa tsy nan'olotra vaolana mihitsy ianao na hoe fanentanana manena miangavy anareo atoky politika na miangavy ny fiarahamonina na miangavy any FFK sy ny sisa mba hanentana fa zao ny vaolana heverina iseny fa tokony ampiaka tsy niteny ange izy fa zay fotsiny tanysainy tsy nihitanisa olana no nametrahananao ho filohan'ny seny mela teo rehefa zay tsy misy antony ilananao eo fa ny tonga ianao de amaha olana de zao ara ny teneninay ina zao ny tenen'ny seny am'tony jatra tsy zay ny fa mbola tsy fatany angamby io nga izy zay nge le anaovako amrina anaovako eto hoe le filohan'ny seny tsy manolotra vaolana amy zavatra mitranga am'zay olana mipetra olana mihitsy ty ary tena olana grave ty miteraka tsy fivoahan'ny fahamarinana le izy so nge mety hoe olona folo sy rombifolo ny tenenina teto fa ataovy ampitomboy ray tapitrisa ho azy zay ka zay de na ray etsy de efa firy tapitrisa zay ka tsy fantatro moa na za mihevitra fa fantatry ny présidentseny hoe grave le izy satria tsy marina ny lisitra ataonao tonga de tsy marina ambary zany satria maninona raha vao misy ray tsy marina ho de efa le lisitra zany ny tsy marina eto nefa tsy ray ny tsy marina zato serivo izy ny fitenenany mpanisa zavatra hafa zay rina ka de zao heverina fa dia mba handrainy andraikiny le présidentseny satria mpitatana izy mpamaolana ny amin'io fametrahana lisy mpifidianana atokisana marina sy nohony rehetra io zay nge ny objectifany zay ny tanjona tokony ho ataon'ny seny fa ny seny mihitsy ny mandiso an'le izy tenen'le raha mise teo ny anarany zany ny seny mihitsy tsy mifoky tany seny mihitsy ny mandiso an'le izy de zao ary nga présidentseny zao ara ny tolo-kevitra ataonay afiseho isaky ny foky tany zay iny io nefa ny tenenina foana efa tam'ray tsika ny tsy nanao an'io izy tsy nataon'le izy satria zao maninona hita dolo marina tonga de hita eo afenina ny agegena isaky ny foky tany zay isaky ny foky tany fa maninona ny tsy atao mbola tsy miandry le 20 andro tapitra tonga de avoa isaky ny foky tany
ohatran'ireny mijery valina baky re zay de hita eo ohatran'zay daholo hita eo daoly hatramin'ny numerona karapanondro fa zao nge riny zatra mety hitranga nge satria hita ny agegen'le recenseur ancieni teto a le hoe ny anaran'le rangahy teo a le any amin'ny fanampinanarana faharoany tsy nataony mbola zay aloha fa ny zavatra mety hitranga koa nge de zao am'le taremarika ny karapanondro rombifolo iny a ny anaky telo am'ireny ny fanalavidavitra azondrina ataony diso izy hoe olona afy ty fa anarana tamboanjo mitovy ny anarana reo fa karatra reo atramina taniny tany nge za tsy natsaro rina hoe ay de ny karapanondro izy mampanao karapanondro any amin'ny hafa fa tsy any amin'ny imprimerie nationale ohatrany hoe raisiko amina zao tsy za rery eny ny rina rahabe mananjara eto madagasikara tsy za rery fa anga misy maromaro fa le any am'le numéro karapanondro no hoe za io na hoe tsy za io de any amin'ny numéro karapanondro raha vao diso de misy fiatraikany foana ka izao nge le fomba fanaoany mihitsy rina fatany rina fa ato amin'ny mbs fatany rina fa ifidy marika rahavalo manana de taremarika anaky telo na efatra amin'io a ny anarana mety io folo a tsy hovany ny retraretra ka fa ny taremarika amin'io no lazainy hoe afa hovainy toy zay ka ity misy rina rahabe mananjara ity ny karapanondrony ny anarana tamboanjo raha misea io a no hitany voaraian'ny seny de eo ianao feo ianao ny raisina zay ange tena mahagravy an'ity zavatra ty fa raha mbola tsy mahatsapan'zany ny vahoaka malagasy a de mbola miesona zany aza manaiky o ampesony reto fanjakany reto tsony reo mampananina azy mampieboebo azy zay le mahatonga le hoe ninninona ataonareo tsy maintsy lany ranona zay mahatonga an'zay zany satria maninona satria izy a mihevitra ny hoe zay tima rehetra tsy avela mifidy izy tsy manao hoe tsy mahazo mifidy nareo tima tsony daholy a ny zavatra ny atsipriany a ao amin'ny anarana ny fanampinanarana ny adresy ny karapanondro sy ny sisa tsony de tsy afaka mifidy a zay mpifidy tima ka ianareo neny lalao raha valomanana zao fatany hoe iza mifidiny zavatra tokony hitranga ve zany de zany ve de zany ve de tokony hitranga olona fantatra fa tena tima tsy teny an'le anarany a le fokotany mahafantatra fa tima ary ao amin'ny fokotany ao a mahafantatra hoe ity tima de zao ianao zao fantatra ny talata maty ka zandray tsy atao an'zany a hoe amboamboariny zany mombamomba le président niaraka tamiko hatram'zay niara-mipetraka teny efa hatramy taona 5 zany ka tsy anao an'zay fa ianao mety tsy ataony an'zay fa ny hafa mety ataony za lominy fa le président ndray a tsy de ohatrohatran'zay raha ny eo amiko raha ny eo jatsy fa tsy ohatrany eo aminao daholo ny ka nytiako resahana toizako le teo le olona fatany hoe 150% hoe ifidy maro karavalo manana de zao tenen'le namana anakiray tao amin'ny fokotany izy hoe andana jereo ny anaranao lasa tokoa izy nijery izy efa nisoratra sy nitsetretse to tsy eo de tonga izy de tsy eo ny anarako fa mba soraty zao tezitra le président fokotany izy anylaza tamin'iny hoe asaivo makaty amin'ny fokotany izy tanao zany satria raha tsy nakany zany le namana tonga ny androm-pifidianana tsy ao anaty listo izy efa hoe voaray sy nyetsetretsetretsetra de zay ka zay ny tena tifirindry zareo zay moa fomba fiteny azy sa fandikanan'le hoe cible ny zavatra kendrendry zareo a de zao ny mpifidy tima mpifidy maro karavalo manana no atao a zay tsy ao anaty listra azy tsy le doublon zany no ezaka izany tsy de zay loatra marina fa mety misy zay fa tsy de zay loatra fa ny tena hiazaka zany a le hoe ny mpifidy tima zay ifidy amin'ny maro karavalo manana no atao tsy eo ka zao za aloha de zao raha io président seni io système seni ray manontolo tsy mahatoky an'io a tsy mahatoky an'io a tena le agent recenseur matoa le agent recenseur nandiso le anaran'olona mandatsaka
fanampinanaran'olona na ohatr'zay a tena efa volo io zany efa ny tediaviny zany efa ny kendreny zany fa tsy tongatonga ho azy zany efa voaomana mihitsy efa nomaniny zay zay le izy ka zay nanaovako hoe ianareo le izy ange zao hoe marina fa misy hoe 30 mety hoe 5 engane ka efatra na 5 ny latsaka filohampirenena fa tsy tonga amin'ny hoe 30 satria ny olona tsy mamiratra rehetrarehetra zao ny ilatsaka eo mialatsiny am'le fitenenana ary iny ka raha ireny a raha hoe 30 ny latsaka le mpanohana le 5 a tsy mahafantatra zay ambonin'ny tany mitranga koa reto Madagasikara am'ty fanamboarana ny liste électorale ty fa reto hoe ny RD moka izy le tompona andraikitra am'le izy mpamme baiko ny senisiny etsetra ve ohatr'zay eo izy fa ny tim ny HVM de tsy fantatro izavy ao ny MTS angamba sy ny tsy haiko reo mba atoko hoe le bebe 10 anindreo na 7 a citeny sy ohatr'zany a zany hoe manaraka akaiky an'ity fa ireo rehetrareo a reo mpanohatra rehetrareo raha ohatra moa misy miteny hoe izay manohana an'io akoatran'ny orange de mba mahagaga ihany anaty faraingo sosina fotsiny iny hoe entre parenthèse le olona miteny hoe zay aloha tsy de mananana loatra tsy de manakena loatra ny fitondrana zao no fahantrana iarahana miainako vola tany aposiny izy no natambatra izy ireo edanana ohatran'io ny olona rehetra mitrongo vahoomana de izy manao ohatr'zany ka nytiako resahana am'le izy de zao hoe ny antoko rehetrarehetra zay ny vorininy seny de tokony ampise hoe tsy mety mihitsy ny fomba nanaovanao azy ny tantananao azy ty raha mise rehefa tsy manao an'le afisazy eo amin'ny fokotany ataoko manomboka amy latsinainy inona de zao mantsy le fanontaniana zavadindrindra inona ny tsy avitanany zany raha hoe tena hoe miaina sy ampanjaka ny mangarahara io mantsy le faresahana inona ny tsy ahafahana mahavitany zany manao afisazy isaky ny fokotany mba hampanjakana ny mangarahara zoany tsiraireny no mahafantatra fa tsy le mana hoe ndana makany amin'ny fokotany fa maninona io raha afisena de samy ala de samy mijereo samy mahay mamaky teny daholy ka zao inona ny mahatonga an'zay inona ny mahatonga zay hoe tsy atondry zareo mihitsy nle afisazy eo amin'ny fokotany fa ny olona nao sainy makany amin'ny bropokotany valiny a itedolo ny agegeny zay fa ty koa tsy hoe ny lisitra apetraka eo amin'ny fokotany a hafa de ny lisitra ry amin'ny lisy mpifidianana ho hafa zay keo mbola satria lazainy hoe ka avy ny orana de simba le ny afisena teo amin'ny fokotany fa ity ndray hafa ndray no avoakany rehefa avy eo mila mailo am'zany tsika rehetra fa rehefa navoakany le lisitra eo amin'ny natao petadrindrina ny lisitra eo amin'ny fokotany a de alaina sary asina misy olona mijoro eo akaikin'le sary na ny komitiny fokotany mihitsy mba ahafantarana hoe tena teo amin'ny fokotany io no nalaina fa tsy hoe nalaina tary ambadika tary zao nge zao mantsirina lizy tsy maintsy atao hoe contradictoire ozy ny fitenenana tsy hoe olona ray no miteny hoe io fa nafisenay de vita de io tokoa fa tsy maintsy misy olona roa ohatr'zay de mba hita hoe io tokoa le anina tsy maintsy contradictoire foana ny zavatra atao zany satria reto olona reto a tsy marimariny reto efatra any ampendoany reto ny tsy marimarina matona ahitana hoe latsaka diso a daty naterahana latsaka ny fanampinanarana voalohany a na ny faharoa na ny adresiny a diso numéro zay tsy marimariny reo olona reo ka aloha atao ohatrany hoe olona samy hafa foana ny manamarina atao contradictoire zay le izy a afantarana hoe zao fa zao isika zay mieritreritra ifidiny filora valomanana tonga aloha de itsiko le resaka izay mieritreritra ifidiny filora valomanana amariny tsara any amin'ny fokotany ny anaranao fa ny président ny fokotany ary zao raha fa misy tim tonga miverifie ny anarany de fa miteny hoe fa izy zany teneny reny a iverifie ny anarany aty mampametra-panontaniana nge zany reny hoe fa maninony reny ny tonga aty hijeren'le izy de zao rehefa makanina reo a aza manderery
fa sandra olona reo no miteny hoe tsy teo zany io raha nareo rery ny makeny fa mitondrana mana de hita eo lizy de nareo vavolombelona manana vavolombelona ianao zany rehefa manitsy manitsy moa zany manitsy manao fantsina ny mombamombanao ao anatin'ny lisym-pifidianana tsy azo ny kitiana ntsony zay zavatra zay dia zay ny tranga eo fa raha ireo no atenaina za manokana tsy de mahatoky an'ireo ny azan'ireo saseran'ireo nge zao tonga tao aminay za rery ny ao an-trano ay eny ary ianao karapanondronao ataonao inona karapanondroko fa efa miteny aminao hoe zao ny numéroako le numéro de série tsy azoko aloha zany de nameko de nadika veriny eo aozy makaneniny vady aman-janakao tsy asiriny zao mbola tsy verina aloha le rangah tsy tanina lehany tsy tanina lehany zay ny asan'ny seni any de tsita ny seni de ohatrohatr' zany ny fiasany atoko isana ve ny olona miasa ohatrohatr' zany le asana ampanaovina azy mihitsy no tsy ataony de nefa ary ny président seni manao hoe ay mampivory ny olona rehetra de zao de nakeo ambo manarina hoe nanao desante te tao ambo manarina izy nandeha fa naninona ny tsy nakany kandreo mba ny oatra nandrahary fotsiny izy zany zay sa tsisy vola ka tsisy zay angely izy de tiako tenenina amrina zay le zavatra mitranga lasa le hoe zay le raharangasy mila mahatsapytsika malagasy ao moa ny tompona andraikitra amin'ny antoko timma mahafantatra an'izay député timma rehetra aloha mahafantatra efa mamehetsiketsika mihitsy ary izy rehetra hoe tena grave ty raharaha ty tena grave ty filora valy manana moa no tena nitarika an'itsy fa zao rehefa nikorodoson'ny olona teny mandeha ny andalana nge de korodoson'ny olona riny hoe oramse totra ny tena ohatran'izao nge fiseho an'ity raharaha ty satria maheno ny tenin'ny président raha valy manana ry zareo de taitaitra hoe so de zay de tena nana fa tena ny timma zere enao zany raha vao fantatry ny olona hoe tsy ty an'le volomboasary de efa ezany ianao tosona mombamombanao de efa amboariny ianao zay eny tsy le hoe doublon sy ny anina angamba hoe hitany masinina setsetry reny fa zay ny fomba anaovany azaony manilika izay tsy fidy volomboasary ka zay tokony ny kandida rehetra manana no ety manana no itsikeran'ity senity ary hitako hoe afiseo de zao fa tsy andry amy volana oktobra vao atao zany afisazy zany zany petadrindrina momba ny anarany zany fa de nyzao de atao de hita my marina fa zao nge amin'ny akapobe nge le fanjakana tsy fanjakana tandalana nge ty fanjakana ty riny efa fantatra iny hatram'izay hoe tsy manara-dalàna tsy manao tsara tatana be kolikoly tsy misy mangarahary de milaza izy hoe 10,000 eny kokoa zany rina 5,7 ny taux de croissance fa mihevitra na io badra odra ve zany io ministra io ministre ny finance ny teny an'izay tany États-Unis tany Amerika izy ny teny an'izay de mezan'ny 5,7 enjana be zany ny Chine raha vao ny teneniny teo 4,100 taorianany covid ny tsika tena enjana be zany tsika ka zao tsika de hoandramatoa ministre ny finance mba teneny kely ara hoe sehatra aiza eto amy fiarina eto Madagasikara resaka ekonomia indray zany tsika aloha zao vadika kely am'izay tsika fa rehefa any amin'ny amaraparany tsika hiverina amin'io hoe tena grave le izy fa ifampresa ho any amin'ny ankohonana rehetra fa hiverina kely eo amin'ny mitoekareny tsika hoe mba mangataka ny ramatoa ministre ny finance zany nge ramatoa tsy mila hoe mahita ny parametrage rehetra nataonao vao ho tonga amin'ny hoe tsy manjary zany sifra lazainao zany fa de mba hifehezana azy fotsiny de zao hoe mba lazao miariary amin'ny olona rehetra hoe sehatra izy amy toe-karena no nazahoanao zany fitombona 5,7 raha 5,7 mantsy ny moyenne misy zany mba tonga hoe 10 de ny sasany 3 de ny sasa ohatrohatr' zay fa rehefa atao moyenne de 5,7 izy nefa ny taux d'inflation fa 2 chiffres tsy azoko inona ary zany ozy ny olona tena mifanipaka zay mbola zavatra resaka hafa fa ny balance de paiement anao
zara fa misy balansa commercial ao tsy fakahitana satria tsy manao afa-tsy ny fanafaranentana ianao fanondranana zara fa misy io mampikorotana ny vanilla vanilla mbola tsy mandeha am'izay loniny mihitsy tsy nanjarinjary a ny fanondranana entana ny arenakibony tany a hatramy 2009 ka hatramy 2000 nanomboanao nareo indray tamy 2019 a tsy nanjarizary fandehanana mihitsy a zara fa mipetraka fotsiny le izy a ianao ny be resaka any Etats-Unis hoe zay ange manana arenakibony tany tsisy dikany aminay ny mampandroso an'io Madagasikara io aingana be zay am'za tsy nanao ianao hatram'izao ka mba faritra iza na amin'ny hoe lafiny aiza mitoekarena malagasy a nazahoanao an'io a 5,5 a isan-jato ory Ramato ministra raha ohatra ianao nahavita 2,5 a tsy ohatr' zao akory ny firenena fa mbola ambaniny zay ianao ambaniny ataotsika hoe 300 a ny fitombom-ponina any ambaniny 300 anao mato ohatr' zao mandeha amy lalany etsy amdiga ditanao hiakatra an'andranomena misy lavaka anakefatra ny tapenany anakefatra kosa aloha no nataony rena ny tapenany fa ny lavaka rehetrarehetra atraty akaiky ny ara-malagasy ary tena lavaka lehibe tsisy natao ka aiza zay ve le évaluation anao hoe raha moyenne zany de ny lalana iza zany mba vitanareo zay nanahoana io opération trésor amin'ny emprunt io mba nahavita tsy samy teny ianao satria fantatra fa tsisy olona mametraka vola ao banque primaire raha tsy mahasa mametraka vola ao satria manino tsy azo antoka hoe voaverinareo ara-potoana io satria fantatra fa ny fidiran'ny etra ny asa tsy misy inona ny etra hiditra eo ka zay mihitsy ny asa tsy misy ny olona tsy miasa de inona ny etra atao eo ny olona lasa mivarotrana mitarika posiny etsetra tarika sarety efa olona zao mitarika sarety fa tsy inona no lazaina am'zany inona no etra hiditra am'zany tsy misy de hoe eny décentralisation tsy misy vola makany amy région kininarano comité régional ara tsy nasina kororina satria tsy misy comité ihevitra hoe ahoana ampiasaina nyty volan'ny région ty volan'ny région ara tsy misy fa de zay ataonga gouverneur fotsiny mba mahazo 2 milliards izy de tsy fantatra hoe 4 milliards no ampiasaina amin'ny fitantanana zany a fomba fampiasan'ny gouverneur ny volany am'ireny région reny zao mbola point d'interrogation mihitsy a ka ny région satria tsisy conseil fa izy rery zany no aneo de ilaza raha mato ministra de ahoana zany miakatra 5,7 isan-jato a nefa ny zavatra any amy région gouverneur rery manapaka azy de aminareo miakatra 5,7 isan-jato tamy fomba ahoana zay le fanontaniana lehibe tamy fomba ahoana no ny voan'io de toy zay tsy mahatsapa an'zany hoe asanareo raha mahatsapa an'zany ka zay no ametrahako jange barangy be dehibe mihitsy rina no apetrako fa tsy hoe anankiray na roe manao ny inona samy finina nefa lalana raha tsy voatapina samy finina sy ny aray le agence de recouvrement ny avoir illicite 1,800 milliards ariary tam'le DG tendrena 1,800 milliards ariary ozy a vola tokony ho azo a raha atomboka ny asa zany hoe mipaky mamoaka didim-pitsarana tonga de enjehana am'izay reto olona nanao tsy marimariny reto a de 1,800 milliards efa hita nge zany fa mato tsy nisy ariarina verina tam'ireo a de reto ao anatin'ny fitondrany reto ve apetraka tsara mitsikombakomba am'le olona naka ve zany reto olona ao anatin'le fitondrana ka mahatonga azy a tsy mampiasa n'le aray a sy ny samy finina fa ny zavatra ainy ty fitondrany ty loha zany ainy ministèran'ny finance io tamin'ny androny filora valimanana zany finex zany finex finance extérieur reny chef de service no mitatana azy chef de service nandeha nanana 4 milliards moa zany fitondran'ny filora valimana nanana 1 milliard de dollars nge ny tao amy banque centrale tam'zany zao a
io finex io lasa misy DG de lasa misy directeur samy hafa ny alasa président Ravalomanana de mivatan'ny teteza mitra de milaza ry zareo hoe mahay mitata lefa vola efa nampena tamin'ny fa nga hoe mahay mitantana akory fa nanendry DG izy ho a de nanendry directeur tsy maintsy asiana directeur moa amban'le DG fa zao tsy nisy vola zay kely izy fa mifandaniana mibetsaka zay le zavatra mitranga zay ka mametraka mamerina an'le fanontaniana amin'ny ministre ny finance hoe lafo ny aiza amin'ny toe-karena no tena ny voatra be ka nahazahoanao io taremarika 5,7 fa raha izaho manokana tsy mihoatra ny taux démographique ianao zay mampahantra ary zany foana nge rehefa tsy mitombo mihoatra mponina fiarikarena de me mahantra ny firenena de mile milazonareo hoe anao asa sosialy de mampihirahirynareo hoe tsy amy 13 mai mba mahagaga angeriny de ira isaky ny lady tsy isaky ny lady asy anao raha mba andalo kely tsy andany andro am'zany zay mba heveriny satria zao ny événement ohatran'ireny mantsy am'le hoe ao amin'ny fanabeazany ao am'le hoe kolotsainy sy ny etsetra de zany no heveriny fa ampitombo an'ity toe-kareny ity mihirahira eo amin'ny 13 mai de mitombo ny toe-karena mialatsiny de asiana jiro eny an-tanina renina de mitombo ny toe-karena de lasa 5,7 sy zao zay ny fahafantarana hoe mba ny marina am'izay atao fa aza manao ny zavatra raha nampime mola izy ka naninona fa de natao hoe mba ho fimehezana fa tsy mampime mihitsy le izy raha mato ministra ny olona midiny karoty ara efa lasa 4,000 ny kilao fa be loatra ny orana parametrazy agricole zany de lasa lo le karoty fa be loatra ny rano niakatra be ny vidiny tsy nisy hoe fahadisonizana zay fa zay le toetrandro zay ny zavatra nitranga zany ny fiainany aina ny vahoaka de ilaza ianao tao arina kely de 5,7 no taremarika ho avoakan'ny olona eo moa ianao ho avoakan'ny olona eo nge io taremarika nomenao io ny olona arangamba ny hainao anao tany efa mme hoe fa inona ara ny lazain'ity ministra ity fa misy zavatra teneny fantany zany tsy ambarany amitsika ka tsy ambaranao aminaikio zany hoe lafo ny aiza le tena mivoatra be tonga de 20% ny fietombonyle fiarina lafo ny aiza mba nenjera taty am'sainka izy rehefa ampiarahana amin'ny rehetrarehetra zay tsy mahitan'zany aloha hatreto zay le izy fa de zao manahirana fomba nitondranareo an'ity fireneny ity de ozy le namana anakiray any teneniko eto angamba hoe namana anakiray any Toulouse de matsiaro izy zay hoe zay fa nyteny tena oramontarisona tenena tsy misy afa-tsy président Ravalomanana elako tsy ny président Ravalomanana koa fa tsy mifampiarahana taminy tenenako an'ity zavatra ity fa tsy misy afa-tsy président Ravalomanana matafarina ny firenena io fa izy reriny manana ny traikefa hoe fa nitondra fireneny zany izy mahafantatra ny hoe ahoana ny fifandraisana ara-diplomatika tokony ho ataon'ny firenena malagasy fa mehenjana be le fifandraisana iraisam-pirenena am'le resaka Ukraine resaka Chine Taiwan Ukraine sodanko ao zao fa mifamono ka io parametrie am'le amerikanina sy europeanina mantsy io na tongany hoe Macron nanao vava tafaoatra tam'le avany Chine de efa mampimenimenina andro zala hafa fa zao filoha Ravalomanana rozy ny mahay mandanjalanja an'zany fifandraisany iraisam-pireneny zany mahafehan'zany nanana traikefa izy orina raha mitady asa nge zao orina hoe hiditra hiasa am'le orinasa anakiray itsy jereny ny diplômany rina ao tsara ao am'le asa tsaradozy hoe raisina ianao fa zao ho atao enimbolana aloha ny atao fizahananao hoe testa zany rehefa hita ianao fa mahavoa de tazomina atao hoe zay angele zay mifototra nyrehetrarehetra fa le olona ilatsako fidina nge mbola tsy misy manana n'zany traikefa zany hoe
vatana firenena marina mitsikitsiky le namana ny atolozy angamba miresaka zany a de ozy zao mantsy ny resahanay mirahalahy tena mariny zany filora valomanina rery may mampiasa olona hoe manampaizana sady ainga mpiasa no efikasy tsy mitovy a tsy mitovy zany hoe misy manampaizana io de ampiasainao de miasa eo izy fa le hoe aingana sy hoe tena hitany azo tsapahitanana mivokatra samy hafa mihitsy zany rina dozy le olo hoe tena manao marina ary président Ravalomanina nge ozy a ilako tsino a fa tsy mifampiarako taminy ty ozy le namana président Ravalomanina nge tsy nangataka fa tsy mandaray tsy mangataka fa tsy mandaray anarenana io firenena io de zay mihitsy tenenina raha motarisona hoe izy asaina mitondra an'io a fa tafarina io zako amin'ny sehatra fantatro rina amin'ny sehatra fantatro tamin'ny filoham-pirenena marika Ravalomanana rery ny tena nandeha zany sehatra fantatro zany ary zara raha miteny amin'ny olona rehetra zay miresaka amiko ao a raha président Ravalomanana ngeny eo a ny olana hitako a so de lasa mitapitapitsika malagasy fa miovaingana be le firenena de me le olona fa maninona de mitanisa hoe zao ny zavatra hitranga zao ny zavatra hitranga zao ny zavatra hitranga zao de ozy le olo hoe de ohatra zany tokoa ve ny olona any an-dafy ange ho ary rehefa hiasa eto ampiasa vola eto a mila miasa aingana izy mamokatra aingana fa tsy tia manao an'ity fombafomba hoe de malagasy tsy de taitra loatra sy netsetra fa mila miasa aingana izy de efikasy ka raha miova aingana ty firenena ty so de lasa misy fahavoazana ny olona hoe ny olona any atsimo a andeha ikisakaria ny olona riatsinanina lasa mikisakaria lasa ohatr'zay zay elako tsiny am'le namanana tolozy elako tsiny am'ny filora Ravalomanana ao a fa tsy ny fampiarana tamin'izy ireo a fa fantatro za aloha resy lahatra am'zany tena resy lahatra am'zany arina fomba fahitany zany ny zavatra isan'andro san'andro ka zao na tonga ny ange zany déduction ozy fitenenany ny ainga amy zavatra hitako a fitondrana tsapako a mahatonga hiteneny zany fa ny filora Ravalomanana mantsy tsy de miteniteny zany loatra taty arina be efa zao fotoana zao izy vao niteny hoe za nge nianatra fitotoana tany Suède fieritreretan'ny olona azy fa makiko an'zany ny azy a fianarana alakarta fahazahoako azy fa tsy le hoe formation akademika le hoe miditra septembre ianao de vakansa volana juin tsy zany foana nge fianarana aloha e fa ny fianarana misy manao hoe inona ny tianao atao agri business manao ianao telo volana efa bolana zao azo atao en ligne zany setsetra de vita kanefa ny olona miteny hoe ny zavatra tena naresy lahatra ary ty resaka menaka tena lazaiko anao ohatrina zao mividy menaka am'izao efa ray alina mahery efa ray alina mahery tena mahery teny hoe ataona ilatsaky ny 12005 tadidin'ny olona reny a tadidin'ny olona daholo reny ka zao nge riny zao aisa rehefa mieritreritra tsara n'lizy hoe inona le nitranga na tongavana tam'ireny mbola mamerina indray fa elako tsiny ny tenenako an'ity resaky ty fa tsy mifampiarako tamin'izaniza na tam'rina ary angady zany teny hoe iresaka azy zany akory fa zao le fomba natongavana tamin'io 12005 io satria tam ngiara-tsirahonana prime ministre mantsy teteza mitako iny no nanaovana le tetikasa atongavana tam'zay ary ny fanarahany tikosy ny président ratsirahonana tam'zany a de zao hoe midina ny vidiny menaka io tena nidina tokoa ny vidin'le menaka fa raha my fomba fiasa frantsay moa zany hoe ny fisainana nentina nanao an'le izy a de efa niveau ambony ihany ambony be mihitsy fa ny foto-kevitra de hoe hitsinjovana ny vahoaka malagasy zay foana na inona na inona hitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy menaka ihapy amin'ny zavatra be de be ka le menaka mihitsy ny tiako resana hatrany amin'ny zezika hatrany amin'ny masomboly sy fantatry reny fa le menaka ho a ary de ngiara-tsirahonana filoham-pirenena raha de nanaiky fa feno narahany tiko araky ny tokony ho izy ny fanarahany tamin'ny fanjakana
zany hoe tena nytaterahany araka ny tokony ho izy tonga tam'le 12 000 vidiny menaka fa tsy moramora zany a na ny fisainana an'zany ary zao ireto aloha na iverina ianatra ary reto a tsy ho tonga am'zany mihitsy za de tena mitenenrinany zany a tsy ho tonga am'zany manao copicole izy angamba de ho ita fa mbola zavatra hafa indray ny manatanteraka an'izay ka artiste eo am 13 mai zao no ataoniko zay ny azy le zay ny mamaika hainy zany ny be sy maro zany hainy be sy maro zany fa ny zavatra koatran'izay hoe Isak'alahady. tena hampandrosoana amin'ny firenena miala tsiny a malahelo ny fireneko a malahelo ny fireneko a ary rehefa mandeha any am'ireny faritra lavidavitra reny moa zany e de zany hoe reo olona reo zany de voatrany hoe tsisy hitarainana ntsony fa de miandro fotsiny zay rehetra milatsaka ao amin'ny lamosiny ao le menaka le mahazatro tenenina le matora motarsona io a fa le mbola misy an'le ohatra hoe menaka oliva ka reny ndray nge le menaka telo alina mahery telo alina fa misy olona nefa tsy mety aminy ratsy reny zay ny teneniny mpitsapy de tena miodina ka miodina reny efa ohatra ny fanafody reny fa le resaka resahako ty a de amin'ny sarabapeny menaka fahandro anaovana sakafo zay nge ny tena ilain'ny olona e satria rehefa tsy ampy ko ny menaka eo amin'ny tenanao de mikoaisa sahala am'ireny machine tomobile tsisy menaka reny de mikoaisa rehefa be loatra koa de midonaka zay indray a ka végétal nge io e fa tsy animal aloha e de ny tiako resahana ohatrohatr' zay ny zavatra resahana am'reto aniny reto ririna moa teo ny teny hoe ny zavatra nitranga tany am'zany hoe any ray lay arivony zany ina mba asa aona mba réaction anao na tsy de fijerinao an'reny satria tsika ho tsy de andeha hoe andany andro am'zany fa mba hoe fomba fijery inona ny dika an'reny tsika za aloha teo ny teny hoe samy tehiseho hoe zany tena zavatra manoloana ny ngaratsy oelona tena mariny zay ny fahitanay mpanao gazety zay za raha tenenina de hoe problème d'ego fizahozahoana eo amin'ny ministre fangalany any ratsy oelona ratsy zay ka zay ko mba nitondra ny anina teo de inona ny zavatra hainy reto mpitondro reto rorina zay nge le hoe 13 mai eo amin'ny 13 mai de eo ny mihirahira de ay tena de afaka mifahantrana zany raha mihirahira eo fa zao ireto olona reto raha tenenina amin'ny fomba tsotra de zao a tsy mahay afa-tsy sy manandra tena eo amin'ny zavatra nataon'ny hafa briky ray saharono nataony teo amin'ny tranony ray n'ilay arivony io mety ny lokony io lokony araky ny any tondra fanazavana ihany izy tondra fanazavana ihany izy hoe natao an'zao ka zay ho a ny azy ny zava-misy no amboamboariny eo a de izy nefa no miseho ohatrany hoe izy ny nahazao an'io toeran'io zay mantsy le mba lafiny hoe satria izy ministry ny filabavaovao a sy ny kolotsaina de ary to tsy misy zavatra ataonareo mihitsy ny mahakasika ny kolotsaina de io kitikitiany kely le de leo anaty rova ihany ko zao ka le anaty rova zava-dozana ireny reny izy rehefa tena mba manao zavatra vaovao izy a zava-doza no ataony ohatrany hoe ny terrain mamasina na andanina 70 millions de dollars 280 milliards ariary tsy fidiram-bola teo ngamba raha nisy folo tapitrisa ka tatorindrina le baria resy lava nefa le kianjara nampitondraina ny anarana baria ka zavatra tsy manjarinjary dolo a lasa resy lava veny le zavatra kolizena atao teny anaty rova nandanina 4 milliards zay zany le mbo hoe kolotsaina zavatra tsy mandeha am'zay loany ary tsy mifanaraka amy kolotsaina tokony hipetraka akory iny fa raha kolotsaina italianina ve no entinao aty Madagasikara ny romanina zay indrindra iny efa resa be de mbola raha teo amy tanàna ndray n'ilay arivony ve zany na sy ny torony babela de ho nanaiky ohatra zay nge rina tiano atao fa tsy nanao ny somo izy fa tsy nanao an'izay fa nahita hoe tsy manjary le fidiram-bola teny anaty rova ohatrinona ny zao olona mba tonga volanitra ijerana anaty rova raha mahitan'io de tezitra finony ty zavatra ny volena eto ty tsy ohatran'izao ny eritreretinay raha ny ala tany Europe zay a hoe ijerena anaty rova zany a hoe ahita colisée eto kolotsaina romanina fa misy gladiateur ao ampedina eto
sa misy ohatr'zay de zay zany zavatra ain'ireo zavatra tsy mirindra amin'ny tantara tsy mirindra amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ny kolotsaina malagasy zany no hain'ireo fa rahano hoe ny fandrindrana ny zavatra hifanaraka amin'ny tinadiny malagasy miala tsiny arina tsy mahian'zany reo tsy mahian'zany mihitsy reo aona ny fahitanao am'izay ary le ohatra ny fanjevona teo amin'ny raolodinina sy lalatiana ka samy teana songadina ny ny ray député ny ray ministra fa samy ao anatin'ny kitapo be ny fianakaviam-be ny fitondrana zay ka zao fampitifitra amin'ny tongotra ohatr'zay ny fomba fitenenana azy moa amin'ny teny frantsay mbola teo zany ny filohan'ny repoblika mbola tsy niseho le izy fa rehefa lasa le filohan'ny repoblika teo am'izay tanànako ty ety amin'ny tanànako ty za ministra zao ahoany ty ataonareo ty sensisa ka zao tena manahirana mihitsy le izy ka député hoe zany tena rôle leto a tanànako ty a ramatolalatina za ministra za tetikasa zany ny tetikasa zany ny tetikasa n'le ministera mandokondoko sy manamboatramboatra amin'ny fotoana ray ny zavatr'olona de zay no atao hoe tetikasa any ministera fa tsy mba nahay zavatra akoatra an'zay izy tsy mba hinana songadina n tsaiko hoe be debe nge ny zavatra azo atao rina fa zay moa no hitany zay a ny fantany hoe omena tsiny izy sa tsy omena tsiny a za aloha de manao hoe mampalahelo raha ministra ohatrany hoe minisy mpanjakana hoe tena anina ohatran'ireny a zany mba hitany a hoentina hampandrosoana ny firenena hampandrosoana ny kolotsaina tsy zany tsy hoe mahay an'zany kolotsaina sy an'zany afa tena zavatra ka na tsy nikitianao ara nge iongana ampiovininina zay nge le izy fa ianao fotsiny te hisehoseho mba te hiseho izy zany hoe mba manao zavatra eo am'le ministerany ngiara olodinina moa tsy fantatro inona koa ny fandraisany anjarany a tam'zany fa hoe tanànany io de nijereny fotsiny hatram'zay zay nitoizana an'zay angamba le teny kely nataony hoe tanànako ty eny satria ambody tsiry ao anatin'ny boriboritany fahadimy mahadepute azy eno a maty amina alany deputé azy de toizana hoe tanànako ty a ka nijereko fotsiny io hatram'zay fa tsy nanao nininona zay zany le teny tokony ho tenenina fa tsy nisy aninakoatran'zay fa zay ireo olona rehetrareo a mampalahelo angerina de zao hoe le izy mantsy nisy hoe olona tsy navelaniditra fa hoe aza ohatr' zany de fanjevo ka manjary mizara le kamerako lasa mitifitra n'le anankiray nefa ny ray ihany ny tokony samy te hiseho daholo hoe zany tena izy mampalahelo angerina fa ny zavatra teneniny olona amiko de zao hoe mba teneno le namanao raha motarisona namatsika rehetra moa zany izy satria ministra tena tsy mandeha mihitsy fiarina eto am'ty arena-kibony tany ty tena mampalahelo nanomboka tamy 2006 moa ny tompona andraikitra teo zany fa izy zao ny eo fa nanomboka tamy 2019 hatram'zao hiala afaka efa bolana de hikitika am'izay a ny sehatry ny arena-kibony tany ary ahoana aloha ny efa ran'le volamena mivadika vy be le tao am birao iny ohatrany fantatratsony zao eny ny olona moa zany miteny hoe ohatra fotsiny zany ianao ministra fa zao io ministra io tonga teo ange efa voavadika vily izy aloha eny fa my pray ministra nanao intérim imbolana noho ny solotoerana an'le ministra teo aloha zany hoe izy no mitazona lakile sa mbola le ministra lasa teo aloha no mitazona lakile iza ny tompony lakile ary ka zay tsy maintsy ny ray am'ireo a nanao an'le izy fa zao ange lizy angerina rehefa zay ny tena mampalahelo akoa rehefa mieritreritra nyty arena-kibony tany ty a fa nyresantsika ange 60 kilo 15 kilo 25 kilo ohatroatra zany ny resantsika ka reniny arina ka tsy zay ange le probleme ny zavatra mandeha nge amy taonine zay le tsy tenenina fa le mba mivoaka le hitatsika le hoe 17 kilo le 70 kilo reny zany le fantatra sy le 4 tonne fa hatramy 2019 naka ty 4 tonne volamena ny voaka
ny hitako ange ny document hitako angerina de zao hoe banque centrale nanao a tolotrasa hoe amatsy volamena hivarotra volamena amy banque centrale ho an'ny société samy hafa nalefa mihitsy zany a efa nalefa fanapahany tapaka lizy a anao tokoa nisy olona namaly to société anakenina ny namaly everina fa amatsy volamena amina taoniny zany a ho alefa ty amy banque centrale fa tena miteny amrina nohon'zay anomboka le tetikasy io nahazo baiko hoe ajanona fa tsy azo atao io satria le zavatra falonondra ny zalahy no mety hitsisaka ho any amy banque centrale fa itsika malagasy a le rasaka 7 kilao 7 kilao 5 kilao zay no tabatabany eto amty Madagasikara ty fa rehefa manontany ny koty tsika hoe rasy fa misy zatra ho teneniko riny hoe fa ahoana ny volamena amy taonina fa maninona ny tsy misy miteny ohatra anankiray ho an'ny vahoaka malagasy a rehefa mialy eto Antananarivo nareo ka mandeha mekandrefana makany amikaiki ny tsiro mandidy iny de miakatra ho any a Feno Arivo be na avy eto mahitsy nareo a de ho ampanotokana mandeha any Firavana de any Feno Arivo be tonga ao Feno Arivo be nareo a de mena varatra makany Ambatomainty avaratra rina angamba mahazo tsaina hoe tena any amdezaka zany dezaka zany fa milaza amrina fa ny lalana am'zany a tsara lavitra be mihitsy no 67 azo ny rina andehanana 80 fa volamena tsy toko tsy foroany zay volamena tsy toko tsy foroany no mivoaka avy amin'ny otoran'io am'izao fotoana zao akoatrany hoe daraina zay akoatrany maivatanàna itsika rery vahoaka malagasy tena manao milaza marimarina aminareo a hoe tamin'ny filora valomanana nge ty arenakibony tany ty ny tena niainga be fanohitra lehibe teo amy toe-karem-pirenena tena nahavitana zavatra be dehibe ka zao raha tsy izy za tsy miteny hoe olo loatra azy raha tsy izy no miverina eo a tsy ho hitatsika marina am'ty resaka volameny ty fa rehefa izy no miverina eo hitatsika daholo ny marina am'ty resaka volameny ty de ho fantatritsika hoe zao volamena mivokatra isa taona zao no ao amy banque centrale zao a niakatra zao ny valeurany vola malagasy a niakatra zao ny toe-karem-pirenena raha miala eo président Ravalomanana afaka 5 taona ho tonga 2 ny fitombon'ny fiarakarina tsy isy tsony re ny mpitarika sarety sy ny etsetry reny a satria ahita asa metimety kokoa noho izany de ahora zany asa metimety kokoa a noho izany fa tsy hijanona am'izao reny ange le fitariana sarety sy ny ana tsy hoe manana andrereo fa zay reny ange le hoe sofa mba misy an'ity loha iainako zay ange ny fotokevitra mahatonga an'ireny olo reny tsy fidino azy ange ny anao an'ireny fa rehefa mivoatra angana be io toe-karem-pirenena io a mahita asa metimety kokoa le olona iainana ty zay no anaovako anareo de afaka mandoa hetra izy de mitombo ny ary amy kitapom-bolam-panjakana zay fa tsy tenenina fotsiny hoe aloavy ny hetra aloavy nefa ny asa tsy misy laza mirina fa raha ny vola tokony iodina ny famoronana asa tsy misy setry ny arenakibony tany ty 4 miliara fotsiny am'izao a no inona tsy haiko mandika azy am'teny frais d'administration minière takina vola le olona hoe ty droit alohanareo le olona tsy avela miasa mba misy tsy mety mihitsy ny fomba nyty fanjakana malagasy ty ka zao zany a incohérence zany a tsy firindrana rehetra zany a mitraikefa ny filora valomana tsy manao propagande a mbola tsy fotoana ny eto raha propagande moko nataoko a de manao comparatif a hoe raha ianina sy ianina ohatr' zao fa tsy manao an'izay a mbola tsy any aloha tsika fa analysy milaza zava-misy mamedika ny zava-misy zay le izy zay fotsiny teneniko eto a de zao
mbola mamerina amin'ny fialatsiny amin'ny filora valomanana fa déduction no atongavako amin'izany ary veriko fa tsy diso angefa ny zavatra ho ambarako fa goavana be aingana be ny fandrosoantsika malagasy raha ny filora valomanana aneo izy tsy tenen'izany zao fantatro manaja an'le hoe lalàna hoe am'izao ny propagande am'izao de zay no arahany fa ny any amin'ny alehany any tsy manao propagande fa miteny dolo ny olona any amin'ny sy andalovany any hoe maty zay miverena dada sy ny sisa fa ahoana le lisy mpifidianana fopona ahoana le lisy mpifidianana de fopona miverina amin'io ndray tsika hoe verina amin'io ndray tsika hoe ny zavatra mitranga lisy mpifidianana tsy mandeha araka ny tokony ho izy le ianareo mpifidy marikaraha valomanana rehetra no ezahana hoe sorona ao anatin'ny lisy mpifidianana de zay ny tena olana ary goavana be zay olan'zay fa mety tondra amy zavatra hafahafa zany amy tsy fahamarina toerana eny ary toy ihany no ny fandarantsika rehefa eo fa ao amin'ny ansotarbion namana faniry razafy manatany mandehandeha any izy asa ny lasora sa iza dia raha maheno anao zany namana faniry razafy manatany de menanao avy hatrany fitenena tatarao ary inona zavatra mitranga ny ampandehanana any ary miaraba ny pen'ny miara-manonjy mbiasa radio madame zao maraina zao atia lasora commune no misy anay fokotanina Matomalaza faniry razafy manatany miainga aty am'izao fotoana izao miaraka amin'ny filo marakara Ravalomanana sy ny député Géry Randriambolaina satria misy zany ny fanamarinana reo anaran'ireo olo-pirenena ao anatin'ny lisy mpifidianana ka tahakan'ny efa nataony ny filo marakara Ravalomanana teny faraboatra nataon'ireo mpitarika samy hafa ihany koa reo solombamoaka tany amin'ireo ferina misy azy tahaka ny député Fetra Ranamijavombololona ny député Ramboasalama sy ireo solombamoaka maro eo anivony atoko ty Madagasikara dia manao fanamarinana ihany koa zany aty amin'ny solombamoaka Géry Randriambolaina ary miaraka am'ireo amponina ety amin'ny fokotanina Matomalaza misy fanamariana samihafa zay voaray ety atoerana amin'izao fotoana izao dia enotsika izay fanamariana zay satria raha nambara ny tompona ndraiky teo fokotany eto am'izao fotoana izao raha ny fahatongavan'ny lisitra omaly am'izany fokotanina Matomalaza izay raha olona folo no tonga teto amin'ity toerana ity de ny enina am'ireo de diso avokoa ny momba azy ao anatin'izany lisy mpifidianana izany dia hoenotsika aloha zany de zava-misy ety atoerana zany satria misy ponina zany am'izao fotoana izao zay manao fanamarinana ny anarany atao anatin'izay lisy mpifidianana izay de izay zavatra izay zany no ampitaitsika mbatanao-piany ny MBS sy ny radio madame am'izao fotoana izao de ampitaiko le zava-misy aloha zany de hoenetsika ny fanetanana moa zany ho an'ireo atompona ndraiky teo fokotany de miantso ny ponina izy atao anatin'ny fokotanina Matomalaza mba hanamarina ny anarana aty anivon'ny fokotany zany satria dia betsaka reo diso avy any anivon'ny seny zany fanazavana de hoe ara-dalàna le fahatongava le fanoratana le anarana tao anatin'ilay distriny tao anatin'le carnet seny io de nahazona an'le sosiny zany tena ara-dalàna mombamomba ny olo-pirenena fa nahagaga rehefa tonga tany amin'ny seny de diso avokoa ambarako zany fa raha olona folo ny tonga teto zay lehibe fokotany dia ny enina tamban'eo dia nahitana fahadisoana avokoa dikan'izay zany tena zava-dehibe ny fanamarinana ny anarana ao anatin'izay lisy mpifidianana izay rehefa avy eo moa mbola ifalio-kevitra maro samihafa ihany Vinarabe Mananjara sy tonton Mota député Fetra ihany koa efa any an-dalana hiazo ny fandaharana miara-mazoto satria manana ny ambara maro be ihany koa ny solombamoaka Fetra Ranamijavombololona raha ny zava-misy ataona ny sanatao sy amina toerana maro zay nahazona ny loharano-baovao samihafa zany hiditra rehefa avy eo fa rehefa mare moa ny vahoaka tahaka izao hoe handalo ny filoha marakara Ravalomanana na mahita azy miakatra eny amin'ny lalana eny avatia tanina Matomalaza nanao ditongotra niakatra amin'ny fokotany satria aty tapony aty misy ny fokotany dia nanaraka reo olo-pirenena zany satria faly mahita ny tata moa zany eto dia anisan'ny olo-pirenena manafika izy mijery ny zava-misy satria amin'ny matompona ndraikitra azy amin'ny ray aman-dreny azy eto amin'ny firenena ihany koa
dia miezaka mijery manaramaso ny zava-misy izay misy televizony fokotany ety sy ny tena hoe aza ho aiza ny marina momba izany misoratana anarana izay disy-pifidianana sy ny fanamarinana izay makabeona aloha izany fa dia midrana tikoa dia rehefa avy eo hiditra indray rehefa avy eo lina hampitany zava-misy ety amin'ny fokotany Ambatomalaza izay hanaovan'ireo olom-pirenena fanamarena zany mba ao anatin'izay hoe disy-pifidianana izay rina raisondray aloha fa rehefa avy eo miditra indray tantara zava-misy amintsika. Eny ary soratsika ny namana Faniry Razafimanantany napitan'izay vaovao zay any Lasorany zany ny président Makaravalimanana eo ihany koa ny député an'ny Avaradrano vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara Jery Randremolaina jery ny fanamarinan'ny olona ny anarany any anatin'ny lisy-pifidianana eny anivo ny fokotanina Ambatomalaza no voalaza teo. Tonton Mota raha misy olona 10 dia ny enina amin'ireo nahitana fahadisoana. Zay le tenena hoe tsika tsy miteniteny foana ndahoary. Mbola toizako ary zay filazany riny zay. Rina teo miteny hoe raha misy olona 10 dia ny enina diso daholo. Za dia mbola miteny 5 amin'ireo tia raha kely raha tsy enina. Zany hoe atao zay tsy fidianan'le olona ny filora valimanana ary hitanao inona ny zavatra nyteneniko teo aloha le hoe amin'ireo kandida mety ho 30 na 520 na 10 na 5 filora valimanana rery no tonga amin'ilay hoe mihevitra ny tenany fa ayant intérêt pour agir ozy ny lalàny filora valimanana rery no mitarika ny olona hijery an'izao listra rehetra zao no manentana ny atoko timma ny tena manentana ny olona any isoratra anarana fa sasamarina tena tsisy ny teny mihitsy ny sasany tena tsisy ny zay teny. nge rina le teneniko hoe ny traikefy ireo ange hoe irotsako fidiana fotsiny le andany vola ny fanjakana fa filora valimanana nge le apiditra ampitombo ny arika-rena ny mamaika azy ka zay le hoe izy rery fa maninona ara ny filora valimanana rery no miezaka mitarika ny olona anaramaso ny ao anaty listra mpifidianana no mitarika ny olona isoratra anarana satria Sy anamarina. sy anamarina satria zay no mampitoetra azy any am'le hoe fifidianana ekeny rehetra hitsetra etsetra zay le zavatra atao fa le izy mitazana fotsiny reto olona reto tsy fantatro ny olona hafa tsy fantatro ny olona hafa hoe miezaka mandeha ho azy ve zany am'reto olona kandida hafa zay nge rina Eny ary. Hotoizantsika ihany ny resaka rehefa avy eo fa hiditra mivantana reny namana Faniry Razafimanantany any aiza nareo any amin'ny fokotanina izy teo Ambatomalaza Alasora raha maheno namana Faniry ndahoary. Aibe dia be ny olona manambazana ny anarana mandeha ny fanantsana na sisina zany fa zao zava-dehibe ho azy satria tsy olon-dalana ataoko fifidianana ny taona 20 taona izy ty dia nijery misy manodidina ny Antananarivo sy ny any amin'ny province ahitantsika azy fa miezaka dao tsika rehetra mbola manana 20 avy dia manentana ny rehetra ohatra zao ny tany ao amin'ny 10e arrondissement efa nandamina misy eno zao zao tonga le kasa tsara jery misy ohatra ao anatin'ny fanamarena isika io zany dia anarany zany olona Karavalama zany ny zava-misy amin'ny akabeany zany dia zay zavatra zay tsara hofampatsina rehetra dia ny fahadisoana aloha zany tena betsaka ny amin'ny hoe Ambatomalaza dia lasa Ambomalaza fahadisoana ny numerona Karapanondro marobe no zava-misy eto dia lotsika raha ihany zany hoe numero Karapanondro adin'ny aera no komplété anazy tena veriny zareo tatia alohan'izy nanao an'le liste provisoire zany hoe teto Ambatomalaza zany dia nanao an'le recensement tany ara-dalàna fa le anomalie constaté
tenenin'ny présidente eo a ireo raha de frappy avy any am'zany fa tsy hoe zay azary essentieur no tsy natapitany zavatra nataony ara-dalàna. Manahoana ny fahitanareo le rispon'ny olona am'zao fotoana zao manamada ny anarana mbola mbanimany mbola maraindaina ny omaly ny tonga de entan'izay a nanao affichage efa betsaka ny tonga fa par rapport amin'ny isan'le olona recensé zany izy aloha mbola mbanimany sy reo zany zao ny salanisan'ny photofity lazina hoe tokony madata 715 zay fa hoe tonga nanamarina ve soratra mihitsy 715 amin'ny firy 715 tena 715 zany le tamin'ny fiky efa recensé fa le mbola hoe soratra anarana zay 715 zay satria araky le tempo hoe ray ihany tenay a mianao maly constatena le fantaniko plaza hoe fidy eto aminareo soratra anarana 1715 zay de fidy eny fa soratra anarana masoratra anana taterina trente eo zany so de firy zany zao ny salanisan'ny de valo amby folo taona efa feno taona recensé zay fa misy le valo amby folo taona le voafeno mbola tsy voasoratra anarana eo voafeno taona atao aorianany narovana ian'le recensement morning boka fanekateny a mbola tsy fantatra ny atao anatiny ty aloha ngapasa zay fa zay moa mille 592 de nisy fiakarany a lasa 1715 finalefany tany de tsisy hoe ty na ty ohatran'izao aloha le marikana alefan'ny zareo ny ty président antaninanao hoe efa navaly efa valeko François 1715 ny listy ny tokony mifidy a fa mbola misy tenosoratra anazy fa mbola amin'ny raika amin'ny telopolo mehika efa tena tapitra le le fidy eny zao lafa tonga efa tonga taoriana ty oa zay eo amin'ny 30 zao zay efa ampy mbola misy an'le 30 fa mbola eo fandraisany zay satria efa hatramin'ny farambolana be ao anatin'izay hoe fanamarinany listy mifidy zay aloha zany dia 1715 ho an'ity fokotany ambato malaza ty na 520 sy 700 zany no fantatra zany fa voasoratra anarana ary ny mpifidy teo aloha dia teo amin'ny 500 teo 1500 eo zany misy fiakara zany izy ny lisitra tonga eto amin'ny seny mbola tsy afaka miteny zany tokony andraikitra misely ireo eto ny amin'ny hoe firy marina no isan'ireo ponina zay voasoratra izy 1715 io hoe ireo zato isan-jato ve ny voasoratra sa mbola misy latsaka zay de mbola oeto eo satria mbola ao anatin'ny fifampiresahana moa zany tsara mihitsy misy izao hoe fidinana ifotony zao mba ahafantarana zava-misy teny vovontany ary mba hanaitaika zany ireo olo-pirenena
izay tokony hanoratra ny anarany eteny fokotany, anamarina ny anarany ihany koa eteny fokotany, satria manana 20 andro taorian'ny 17 ny volana aprila zany ny olo-pirenena Tonton Mota sy Rina Rabemanjara hanamarina ny anarany ao anatin'izay lisy mpifidianana izay. Dia mbola mitangorona mitandahatra eo olo-pirenena zany hanoratra ny anarany sy hoe hanamarina ny anarany dia eto misy anay amin'ny fotoana izao zany eo am-piandrasana zany izay fivoahany makaravarmanana izay sy ireo olo-pirenena. Izy moa eto mpanatrika sady miezaka mijerina zava-misy ety fotony zany, zava-dehibe ny fahazona ny vaovao ety fotony. Dia mbola mitoy ihany koa ny fanentanana ho an'ny olo-pirenena hanamarina ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana sady hanoratra ny anarany, satria amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana May no fara fisoratana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zany. Manentina Madagasikara raha ny vaovao raintsika dia mikorotana ambony ambany mihitsy izay fanoratana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana izay rehefa no hamarinina teny voniseny. Ary tsy vitany mikorotana fa misy aza ireo tena hoe ara-dalàna ny fanoratana ny anarany, fa rehefa tonga tany misiny dia misavoritaka mihitsy nilay mombamomba n'ilay olo-pirenena ny anarany, ny adresy, ny laharany kara-panondrony, dia zany rehetrarehetra zany nefa mahavery ny olo-pirenena zany raha boka tsy voamarina ary misy fahatsoana ao anatin'ny lisy-pifidianana, satria ny lisy-pifidianana izay ampiasaintsika io dia hiasa mandritry ny 10 taona zany, satria afaka 10 taona indray vao misy izay refontra ny lista elektorala izay. Misy tranga maromaro izay horesan'ny député fetrara lamozavon'olona rehefa avy eo, satria izy ihany koa dia niezaka mijery zava-misy tany amin'ny boriboritany misy azy. Ny boriboritany faharoa ihany koa amin'ny député rastany dia efa manomana an'izay fidenana izay. Resona mboka maro ary ny tokony andraiky teo anivon'ny atokotiko Madagasikara dia anarina antsika olo-pirenena zany izay hoe midirangana eny anivon'ny fokotany hamarina ny anarantsika rehefa misy rehefa adsoina dia mitondra fitarainana mba ho amboarina zany, satria ny fahatsoany amin'ny anarana sy ny mombamomba antsika zany dia nitarika ihany zany tsy fahafahana mametadidy ny olo-pirenena rehefa tonga ny vanim-potoana fifidianana. Izay indray aloha zany ry Tonton Mota ny azo ampitaina fa rehefa avy eo izay dia ezaka miditra ihany, satria tsy maintsy mbola hanana any ambarany ny filoha Marc-Ravalomanana aorian'izao fidinana ifotony ety amin'ny fokotany Ambatomalaza commune ambanivohitra Alasora izao. Fa ny Razafinantany ho an'ny miara-manonja MBS mampita ny zava-misy. Eny ary soratsika faniry Razafy Manantany nitondra an'izay tatim-baovao izay teny Alasora teny amin'ny fokotanina izy teo Ambatomalaza teny Alasora teny zany Tonton Mota marana ny anjarany ary. Dia zay moa zany no nambarana isy Rina zavatra mitranga atrehan'ny filoha Ravalomanana moa zany manentana ny olona tsy mitandro asa sarana aloha le filoha. Fa tsy fantatro le olona sasany ilatsaka ho filoha totrany tsy miraika amin'le izy. Zay le izy. Ka de teneniko fotsiny eo Alasora zany zay no mitranga fa rehefa manerana ny Madagasikara ny fomba ijerena azy tena grave le problème ary magrave le problème alohan'ny anaovako veloma ny tim angeny tena disoina ao anatin'le listre fa raha hoe olona tsy fantany hoe tim tsy rarany iny, fa raha vao fantany hoe tim ary nefa am'izao efa 20% ny olona rehetra maniry amin'ny filoha Ravalomanana ho président de 20% io disoina io daholo zay. Ka zao mametraka veloma amintsika menakavy de samy hotahin'ny tompo ary heverina fa ny marina tsy mba maty ary voaka foana ny marina fa ny fahazavana lehibe no tonga eto amin'ity firenena ity manao veloma tsika menakavy mametraka atsika eo amin'ny tompo. Saora tompoko. Eny ary. Saoratsika Andriamato Ramotarson, alleluia, nandray anjara, nitondra famelabelarana, nitondra fanehonkevitra ihany koa tamity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Madà ity, mifantoka tamin'ny resaka lisy-pifidianana amin'ny ankapobeny zany ny resahantsika. Ny président Marc Ravalomanana amin'izao fotoana iresahana izao dia any amin'ny commune Alasora
zany eo midistrika ny avaradrano any amin'ny fokotanina Ambatomalahy zany miaraka amin'ny député Jerira Andriambilaina voavita amin'ny alalan'ity matao avaradrano mijery zany ny hoe fanamarinan'ny olona ny anarany ao anatin'ilay izy mpifidianana nazava izy teo raha misy olona 10 tonga zany manamarina ny anarany ny enina amin'ireo diso daholy ny enina amin'ireo de tsotra le resaka aza mifanilika amin'ity raharaha ty ka tany am'le fisoratana izy tsisy diso fa taty am'le lisy mpifidianana nisy diso na ohatran'zany aza mifanilika satria zany lisy mpifidianana zany tompoko de averimberina eto fa saripady aimboaoka zany aim-pireneny zany ny larana kara-panondron'olona tsy azo tosoana ny larana kara-panondron'olona ny anaran'olona tsy azo tosoana ny adresin'olona tsy azo tosoana zay voasoratra ao anatin'le kara-panondro iny de tokony hoiny anao mipetraka ao fa raha le tany amin'ny fokotanina Ambatomalaza zao de efa eny tsara teo le ohatra misy resaka faniliana ka io matsy ny mahatonga an'io zao sinsisa tsy mirarahany zany ny vahoaka malagasy fa ny fantatry ny vahoaka malagasy mifantatry ny olom-pirenena de hoe lisy mpifidianana madio tsara lisy mpifidianana tsy misy diso ny mombamomba n'ilay olom-pirenena teo zany zao de mony zay hatramin'ny feny 7 taona ny zay vao feny 7 taona mbola eo zany zavatra asa ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany fa io tsisy resaka hoe manadio teny tsy manadio teny ro de hoe ifanilika tsy mifanilika ry fa ngavo zao ny Madagasikara re olona nanao fifidianana fa ngavo zao ny nanao fifidianana président ny repoblika asa efa fanimpiriny ty zay le izy asana efa fampiriny eny ary raisitsika ny député fetra zay moa no tena fahalalan'ny olona azy filohan'ny parlementaire groupe parlementaire tiako Madagasikara izy eo amin'ny fahefana mpanao lalàna eto amin'ny firenena député Andio izy voavidy tamin'ny alalany tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany 5 mana ny ambarany tsara mihitsy izy amin'ity fandaran'ity anisan'ny tany Morondava-tany izy niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana manany ambarany ihany koa izy tamin'ireny le adiny Raolodinina sy Lalatine reny de ahoana ny resaka lisitra mifidy tietsena ansana nandalany daholo zany ka de faly miaraba ny député Fetra Arindahoary. Miaraba namanarina miaraba ary faly mifankahita amin'ny reto namana rehetra zay fandimba manentana eto amin'ity fandarana miara-manonjy ny MBS Radio Mada 5 teboka telo ao ambadika ko hitako zany voaka zany sokombonta makasitraka amin'ny fanetanana sy ny fampizarana amin'ny vahoaka ny zava-marina sy ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity ao anatiny koa ny teknisianina rehetra ao ambadika ao zay mampifandray atsika mivantana eto am'izao plateau zao sy nareo na eto toerany io na ny velany alohan'ny dirako namana rina ao anatin'izay fampidirana nataonao teo zay dia mamela aloha anao kopatanana ho an'reto namana tsy mahafoy ary tsy mahafoy an'reto ty zao fandaharatsika zao ao monsieur Lala eny Andranomena monsieur Lala kopakopatanana satria mpanaraka tsy mahafoy ary tsy misaraka amintsika mihitsy dia eny ary mialatsiny somary manapaka kely fotsiny ny député Fetra fa efa ny namana fanidra miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana dia lefa eny Elansora vetrany ary ay ao enao namana faniry efa afaka miteny namana faniry avy eny Elansora Andahoary resaka ty zava-dehibe miatrika amin'ity satria pisorina lehibe io atao aminao andriamatoa président engany raha misy ny azo atao mbola verina andray mandeha manao confirmation hoe ahoana mifandehanareo tatsa resaka vava be fotsiny nataonareo de miezaka tokoa zay anao araka zay efa fantatray asam'zay
fombafomba fiasanao fitiavany olona ety ambaniny zany zanako zany sady misy ohatra ny présidentsika tonga eto amitsika eto e tena faly tareto ambasy tena faly matazana tanana Antananarivo ary indrindrindrindra hitako fa miaviana dolo nareo ty tsy napoizina fahatongavana taty nefa de reo nareo tonga maro be misotabetsaka ny amin'ny fahatongavanareo tsenanay manofsinanay ny antony hahatongavanay ty de tsotra nefa zava-dehibe loatra eto firenetsika tsy olon-dalana anankiray amin'ny fiainana malagasy ty taony ty satria atao fisidianana ty taony ty ary ho atsika eto Antananarivo eto Analamanga indrindrindrindra dia hita miariary zao fa tena ny salanisan'ny misoratra anarana fidy voasoratra kondisiny fidy de ambany zay no mahatonga mijery ohatra zao nijery teny Faravohitra tamin'ny alatsinainy maraina natonga ny hevitra tamin'izay tany Morondava ave vitako nijery ny tany eto Antananarivo ndray tsy vitako de nijery nanamarina ny tao Faravohitra miaraka tamin'ny vady aman-janako de ny madama zao diso ianarana tsy nianarana fa ny daty naterahany de aveo nakatia Mbatomalaza voatonga zay nday jeriny eny avarazany koa manko izy ty Alasory de niantsany inga solomabambahoaka hoe ho avy any aminareo de tonga fa ozy izy de nanaiky apahatsorana mihitsy inga sefokotany de rehefa nanaiky inga sefokotany de tongo zay de ndreo nareo tena faly zay hita mihitsy fa tena maviky manamarina ny liste manamarina ny anaranareo anaty liste ny zavatra anankiray koa nefa de zao misy niantso aho avy any Marolambo zany ary akaisiny Tomasina ary akaisiny Vatomandry de noho tsara misy niantso tany hoe nampivory ny chef tany ny chef district de le chef district tao nilaza hoe tsy maintsy atao zay ampandamina ny ANR na hoe Andry Nirina Rajoelina zay ny anarany tsiny tena am'izao fotoana zao de tsy maintsy atao zay de nivorina chef tany hoe inona ny hevitra de hoe ny hevitra tsy maintsy ovaina daholo ny chef tany reo dia mipotra ny olona hoe misy lalànany e mifehy ny fokotany de mampiantso ny assemblée générale ny chef mampiantso ny assemblée générale ny fokotany zany ny chef district de mifidy zay ho chef fokotany afaka mampiamanao an'izany ny chef district mampiantso assemblée générale izy aloha de mifidy zay reo zany manao assemblée générale ty lalàna ty tena araka ny lalam-panorenana dia mifidy zay atao chef fokotany izy lalàna velona misy tentation fanjakana zany de zao izy efa vity voalohany zay de afaka mampiverina indray izy laza hoe manao ny adjoint indray manao an'izy na manao le atao hoe shortlist le atao hoe shortlist olona anankitelo no menisy ny fokotany manao assemblée générale de voalohany président fokotany faharoa vice président de ohatra zay koa manaraka aby zao fotoana zao misy ireo chef district manera Madagasikara na azo an'ilay tomobile voavoatera reo olona de tena manapatra ny tena fahefany ary tsy ara-dalàna de fa nilaza ombenombeno fa i madame Simone zay nahazo mission manokana hoe andana amboary zao de nilaza hono zany ny chef district hoe mo tomobile zahay eny nena tomobile vaovao be reny ny chef district zao manao atony zao fa ny zavatra tiako resala zay hoe anao interpellation an'ireo atao ny zavatra ataony chef district misy ohatra zao nitranga tamin'ny 2018 tany Fort Dauphin tany Nosy zay nampivoriny ny ino chef district nampivoriny reo tany izy de tsy nanaitsy tsy ara-dalàna izy chef de région nampivoriny chef de région reo chef district tamin'izany fotoana zany le conseil spécial dia Kalety mihitsy tavy no nanao l'interpellation de ny conseil des ministres manaraka na ny conseil du gouvernement nanafoana an'izy azo atao de azo atao zany ny manezika
an'io chef district zay mananao fony io satria ao anatin'ny ara-dalàntsika ka ny ataon'ny chef district any marolamo amin'izao fotoan'izao io de anaovana interpellation maka le témoin zay artsurely fa be da be manao zany tany Morondava zay zao chef fokontany mampiantso an'ilay fitolona sipiasiko amin'ny team zay milaza fa hoe tsy voasoratra anatin'ny liste mifidy le navay menakavy de nampanatsony lona tamin'ny efatra isan'izany adroy makany itetin'ny Madagasikara zay ary am'le baiko zay nge manana ny rafitra rehetra atrany amin'ny district atrany amin'ny commune atrany amin'ny fokontany io hoe ianareo chef district le rehetra mba mieritrereta misy any efa tena mieritrereta tsara mihitsy eny président malala mitondra niaraka tamin'ireo chef district reo taloha anga fiantsonan'izy hoe patato fitondrana tena zay ny fitondrana de akatoaviny daholo am'ty nde mandeha ty de efa tena fa tsera ny aina loatra ny fahoriana maziny vahoaka efa tsy zakany tsony ny fahoriana manjo azy de nareo tiatiary tena nareo manery an'ireo chef district reo ary ny député no manendry hoe ohatra zao ny tany Ambohimanarina omazy ny député mihitsy milaza hoe ity atao chef fokontany sy loha reo ny ampandaninana anery de tsisy afa-tsy manolo ny ino izy ny urne tsisy afa-tsy zay izy de solona deo ny urne de tonga de borina ino izy bulletin de am'zay tonga de vitiringa chef district mianareo be indrindra natoa amin'ny teny zany fafaky deo l'information vo tonga be any aty avaka Morondava de niasa latinainy talata azo deo l'information de aloany anatsony zareo avy any Marolampo zay mo tonga eto am'izao fotoan'izao hoe mba ataovy re zay tena hitantsika zava-misy marina fa de engane ka hoen'ireo chef district manao fonireo zany zay tonga bilina kely tsy voavidinareo koa gazoil iny tonga kelikely famindina amasena de zay ve de tena madina ny vahoaka de chef fokontany zay manonto maza zany laza mihitsy hoe chef district ko ny eritreritra tsara satria manana responsabilité lehibe nareo am'le hoe neutralité de l'état ny administration zavatra anaty l'administration aloha tena hoe tokony azona tsara zay neutralité de l'administration zay ary voalaza ny constitution zany ary mitaka zany ny constitution de zay no atonga avoko manita anareo hoe mba isoratra anarana tsy mbola tsy tafasoratra anarana mbola misy tamin'ny farany volana May io adiana marina koa ianareo zay ny tiako risana eto amarikalaza sady misoratra ny chef fokontany nanampy amin'izy fa de voaraiky koa reto le nana hoe ao anatin'ny folo ny zavatra nataony zao azahoa hoe chef fokontany folo no verifiena le izy sady tsara fa enina am'ireo diso daholy roso enina inona moa fa de ny antena fanengiana be de be atsika de tokony vofony ty boropofontany ty mba mitondra zay mombamomba azy azahoana verifie tsy ananana iatsony fa rehefa tonga amin'ny fividiana de efa izy zay sotratsika menakaty efa ny anaty gastiky zay zany aloha no zava-misy azotaina ny solomavoaka de rirandre mbola inainy ko moa maneleva de tika vetivety malaza tamin'ny atao hoe fatongavatsika maro be tamin'ity marainy ty nanaramaso sy ny verifie nanamarina ny anaratsika tsiraray aby tatan'ny liste ny fidy tata fokontany de eto zany de mbola manetina atsika tao fokontany nambato malaza isoratra anarana ary anamarina ny anaratsika aby lamasontsika roapolo andro fotoana mena fa mety lasa zay telo andro de miazakala tia manamarina le anaratsika ary isika ihany ko zay mbola tsy nisoratra anarana de mbola afaka misoratra anarana ihany ko ny anareo ankizy fe vola be folo taona sy anareo lehibe zay mbola tsy nisoratra anarana mbola manetana mbola misy fotoana zao ary fidiritsika anaty lisy mpifidianana no ahafahantsika mametraka filoham-pirenena zay tiatsika hovidiana sy tiatsika petraka
atao ty Madagasikara tika ity indray de za ia maretana tikeretraretra sotra vesaka zay no fampitana amin'ny vatana aloha zany député fiatrarana amin'ny Zafimbololona Rina Arave Mananjara Tantomota Efaly eto tany Ambatomalaza vahoaka maro be tokoa no tonga eto rehefa narefa ho avy eto ny Filomark Ravalomanana ary zay le tena personnalité politique goavame amin'ny Filomark Ravalomanana satria tena le vahoaka mihitsy mitady azy le olom-pirenena de misy mbola tanetsah tany misy mbola ny fanaovana asa samihafa any de miavaka satria ao président Mark Ravalomanana ao ta de ao anatin'le fahitana ohatran'izao eko moa zany manararoatra mitaraina ny dady dady mijaly zay tena tsy zakanay mihitsy le fiainana sy le vidim-piainana inona ny tokony atao de ny président moa zany mazava ho azy ny amin'ny hoe tsisy milina azoko atao aminareo akoatran'ny hoe tena misy vato anarana ao anaty lisy mpifidianana fa rehefa ao anaty lisy mpifidianana de afaka manahia ndraiky isika rehefa tonga fotoana ahafahana manantanteraka zay fandraisana ndraiky tsy ny olom-pirenena izay vita zany ny zavatra natao teto fokotanina Ambatomalaza ny toerana zay misy ny député Géry Randrembolaina dia averinay any amin'ny Somatrana indray ny fitenenana miaraka ny député fiatrarana amin'ny Zafimbololona miaraka ihany koa amin'ny Rina Arave Mananjara sy ny manam-piara-miasa rehetra misaotra indrindra atsika izay nieno ny fandarana tamin'ity maraina ity. Eny ary soratsika ny député ny namana fanirina Zafy Manantany ary ny député fiatrarana amin'ny Zafimbololona moa zany efa eto zay ny ako ny tany lasora député menanao avy hatrany fitenenana ary ny zavatra nitranga teny alasora sy ny araky ny teniko teo teny Nanisana dia manamafy ny efa ahiatsika nefa alohan'izay araky ny tegna teo de toizako kely mamela namana rina anohy ny kopatanana izay efa natomboko fa noho izay fidirana mivantana nataony président Ravalomanana niaraka tamin'ny député Géry ary namana faniry zay no na voatery nanapahana ny apahany fandarana monsieur Lala Andranomena kopakopatanana ary makasitraka hatrany amin'ny fanarahana tsy tapaka fa ery lehibe ho anay fanoanana ho an'ny miara-manonja eto amin'ny MBS izany fanarahana reo tsy tapaka ny fandarana zany ao anatin'izay koa monsieur Andriamato sitraka eny Amboditsiry izay mitovy ihany amin'ny Andriamato Lala eny Andranomena mpanaraka tena mahafatrapozy fandarana zao ka dia mirarisoa mahereza hatrany fa tsika de hiaraka ijoro ifanoana mba hiady ho an'izany hoe fahamarinana zany hiady ho an'ny marina toraka zany ihany koa ny namana rehetra tiako Madagasikara mpikambana mpanoana tany Morondava tany amin'ny faritry Menabe zay notsidianay tamin'ny herinandro lasa iny fitsidiana zay nitaria ny président Ravalomanana tao anatin'ny congrès paritra izay nitaterahana tany ny ao anatin'izay de taony vehivavy tim taony tanora tim ary tao re mpikambana maro mpikatroka marobe izay efa tena kivy tanteraka efa tena hoe latsaka katerena tanteraka tsy mbola niainana zany fahakiviana sy fahantrana lalana zany nefa dia nisy mbola nitsiry indray ny fanantenana noho izay fahatongava ny président Ravalomanana sy ny nahatafaraka ny rehetra tao anatin'izany congrès paritra zany zay ny mahakasika ny kopatanana namana faniry anareo koa tsy adino namana rina ka zatra ny faniry fa mialatsiny faniry ka mola namana rina zafady dia torak' zany koa nareo any dilam-bato rehetrany rehetrany izay manohana amin'ny fomba maro ny tolona zay atao aty an-tanyrazana aty ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taranaka sy ho an'ny firenena iray manontolo tsy adino ianareo tonga de idirantsika satria ny fotoana mandeha namana faniry araky ny namana rina faniry foana ny mahazatra fa mialatsiny fa zay mirahalahy moa no efa misy ekipa manano mety fa naresy zokomonta no efa tafaraka dia mandeha ho azy fa mialatsiny namana rina ny zavatra nitranga aloha ataoko ezahako fitinina fa tsy hainy tsy aneo hevitra tsy hainy angina manoloana ny zavatra nitranga teny amin'ny lazaina fa fitokanana ny mosea na musée raha nylay arivony teny Amboditsiry zay eny anatin'ny boribory tany fahadimy toerana naalany mialatsiny tompoko na voafidy sy olombavambahoaka ny tenako avy amin'tiako Madagasikara sy le raha namana anankiray avy amin'ny IRD mialatsika nahita ina moa ny idiran'ny tim am'ireny zay indrindra voatonontonona taonareo zay indrindra fa zao no taoko hoe teny fohy fotsiny azo amezana an'izany hoe mahamenatra mirefarefa tanteraka
ny fietsika ataony solombavam-bahoaka zay lany tamin'ireo ambaramaro anisa de tsy iny zany fa nihery de ary tsy voalohany tsy sambany no nanao fietsika toy ireny a zany solombavam-bahoaka zany efa mahavaky vavany maro iaho teo hoe mahamenatra raha ohatra tamin'ny fotoana mbola fotoana tany alohatany manao toetra na jomaka ve na zoam na tsy fantatra zay fomba ikalifena azy fa tena efa mba solombavam-bahoaka ary tsy efa manda voalohany fa manda fanondrony no mbola manao toetra tsy mendrika tsy fampiseho masoandro toy satria inona no antony zay le hoe tsy mahazaka lay toerana tsy mahazaka lay voninahitra lay toerana tsy mahazaka zavatra maro asa de tsika vahoaka no mitsara hoe mbola mendrika no solombavam-bahoaka ve ny toy ireny ary tsy mahagaga le firenena raha tafiditra anaty fahantrana lalina sy fahasairanana toy satria reny ny santionany a reny ny fomba fiteny a reny ny fireareana di samy izy a sy lay ministra izay mba niezaka nanaja tena ihany teo zay kosa aloha nitako a fa amin'ny fotoana hafako de mitovitovy tsy de mifanalavitra ihany a ny toetoetrany torak zany no naseho an'lay solombavam-bahoaka avy any avaratra izay fanoana fitondrana dolo zany zay mihitsy de eo ty ny ametratsika fanontaniana hoe navitsy ary izay fa izay de voafehan'ny fitsipika misy fitondratena zay efa nampitaina taty aminay tokony ho arahana soajaina député manana qualité zay nylazanao azy député manana qualité fa député discipliné zay mihitsy ary mba ohatra amin'ny fitenenana fa rehefa hafa rehefa any ambadika any fa ianao nge miseho vahoaka am'ireny fotoana reny azony misy ny pakasary reny misy ny ainao manjery eny fa dia anjaratsika vahoaka ho iato eno mitsara ny sasany ary moa de tonga tamin'ny resaka fandranitana sy fanavahana adipoko reny nge de efa mendrika misy fepetra tokony ho raisy ny eonivony antemera-pirenena rehefa tsy andray ny eonivonyvovonana misy azy reny fa de anjaratsika vahoaka ho iaho teo a no mitsara ho avin'ny fifidianana fa mbola tsy fotoanany propaganda izao fa de isaorana aloha filora valomanana tsy mitsahatra mihitsy manetana tany amin'ny toerana zay naleanay ary teo misy moa zany de nidina tampoka teny alasora ary isaorana toraka zany keo ny solombavam-bahoaka jerirandrembolaina zay voafidy teny amin'ny iny distrika navaradrano iny a notronony namana faniry izay mpamakafaka sy mpanetana mafatrapo ihany ko torak' zany ihany ko député rambosalama izay nanao a fanetanana mitovy amin'ny nataon'ny tenanay a teny amin'ny boribory tany fahadimy ny andro ny omaly teny nanosana nahitana zavatra vo avy am'izay tsika namanarina ny am'izay hoe nahitana ny tsy fahatombanana sy ny kitoto tao anatiny zany a fandrafetana ny lisitry ny mpifidy tao anatin'ty hoe fanavozana ifotiny ity dia zay ny mahakasika ny tsetsatetsatsiaritry ny teny amboditsiry io no ateo ary le idirany tima zay no adimy teny izy fanotanareo hoe inona moa ny idirany tima za koa aza mba gaga matsy ny teneniny teo hoe vahoana koa zany za koa aza mba gaga izy io no mahery aty izy io ny akademisianina zao izy io ny tompony aty zafady a tompon'ny tanàna ianao fa miteny soavy masoandro zavatra tsy tokony hoe sahako ty fa haiko tsy enjery a tsy ny fokontany any fa nivokatra azy isaky ny fokotany zany amboditsiry ambaty mainty zany mbola tsy nandresy ny tim na indray mandeha na ny tgv na nizaniza teny am'zany boribory tany fahadimy zany any amin'ny faritra hafa mba nandreseny any nandreseny ny siny ny alabato be vata soavy masoandro tsaronenana nanisana zay ihany amin'ny akapobeny no andreseny amin'ny fokotany fito amboropolo anisan'ny maro mpifidy reo fokotanyreo namanarina fa hoavoakatsika rehefa aveo moa nresaka toizatsika nresaka manao hoe inona ny zavatra konokononony inona ny asandemony raha zay ny azo ilazana azy asandevoly satria miady amaizina koa tsika tena miady amaizina mihitsy sika araky miteniny namanariny zay miady amaizina miady am ratsy isika fa nefa ijorotsika sy tsika manana ny finotsika sy ny fanatenana zay nanatsika rehefa miasa amin'ny fahamarinana ho an'ny tombotsombahoaka tsy maintsy resitsika ireo fifidianana tsy fifidianana filohampirenena ihany fa isy fifidianana maro ifandimby anaramaso akaiky isika anaramaso akaiky itsika ary ho avytsika am'izay resaka hotoyan'ny fitsidiana sy fidinana ifotiny nataony président ravalomana sy député jery ary faniry teny lasora zay namanarina asa misy tonga de rehefa satria mifampitoy le izy tonga de efa toizany député fetra namanarina ireny fidinana ifotiny reny a de tsy tongatonga ho azy nataoko hoe tampoka aza efa elany teto amin'ny plateau miara-manonja mbs no nanaitra nanao antso ny amin'ny hoe akoatra ny hoe fanetanana isoratra anarana naty lisitra mifidy dia amarino ny anaranareo de tonga ny fotoana
fa ny fanamarinana voalohany satria efa maro ny feo re namanarina efa maro ny tena hoe tsikera sy ny aya tonga avy any amin'ny vahoaka amin'ny akapobeny mihitsy hoe misy raha hafahafa ao anatin'ny fandrafetana ny lisitry mifidy io dia tonga ny fotoana hoe tsy mahagaga itsony a raha tonga am'izao situation zao isika fa raha nidina teny izahay hoy aho teo koa de mitoy amin'ny resaka nataony président Ravalomanana teo sy solombavam-boaka Jery ary namana faniry raha tonga izahay a fefatradiny monja teny am'zany boropoky tany nanosany zany a dia olona efatra no tsy ao anaty lisitry mifidy nefa manana lay takelaka lay sosy iny maitsomaitso mavomavo iny le maitso kely iny netiny teny tanany ary azo feo azo ny mpakasary azo ny mpanao gazety teto anivony MBS sary zany a sao de lazaina moa tsy fa mamorona indray zareo miara-manonjy any MBS azo sary ho iaho teo a ka ho anareo zay tsy nahita de afaka jerenareo miverina mijery ny vaovao any MBS a omaly ariva ianareo inona ny zavatra hita teny ho iaho teo a efatra ny olona izay ny soratra anarana manana n'lay takelaka mavomavo maitsomaitso iny a porofo mitohaka amin'ny tenda fa ny soratra anarana tao anatin'ny fotoana zay voafaritra izy de mipetraka ny fanontaniana maninona satria mbola iresaka mbola olana hafa teo mipetraka ny fanontany hoe maninona ny tsy ao de zao fotsiny efa niomana any am'zany izahay misy carnet ray vaovao tia misy soratra ivelany hoe fitarainana de zao no ataonareo omenareo anay a iny takelaka tany aminao iny fa hotazominay fa misoratra anarana ianao a de raisinay ny anaranao ato anatiny ty atao hoe carnet fitarainana ity fa zao nefa tazominay ty proof double n'lay fisoratanao anarany ty fa misoratra anarana ianao ato anatin'ny fitarainana fa tsy omenay double itsony ianareo zay le teniny a fa hoana ny tsy omena ntsony ka zay mihitsy izareo namarinana an'iny hoe te ao indray za tsy ao indray zay indrindra mampipetraka ny aya ny aya zany efa ela ny aya mipetraka voatany amin'ny fanomanana kitoto hoe ho avy ny fanatanterahana zany fanavozana atrany fotiny nareo fonty zany a dia kitoto lay fanomanana nandeha ny fanatanterahana le izy a ary talohan'ny fanatanterahana nisy ny fiofanana hono adiny roa tsy ampy adiny roa ny fiofanana nomeny ny tao anivony distrika nomeny reo le ratsa mangaika ny seny de ny irairaina mafy moa izy tablety amanarivony a amanaliny a ho zaraina de ny nanaovana ny andrana sy ny fampiofanana dia karazana hoe simulation tamina finday zay ny tantarain'ireo olonao reo tsy misy ny zavatra antsoratra na toromarika na karazana fampianarana mba izaran'ireo CLR nareo agent recenseur ahafahany miatrika izay fanasana izay de ny loza ra io fa mipotra ary lay izy mipotra ary le izy araky ny teniko hoe tsy ampy fa efatradiny a dia olana efatra tsisy tafitra ny olona fanampiny ndraiky io tonga lay ray aman-dreny be de nitondra ny zafikeliny anamarina ny anarana ny tao anatiny mbola nanosana irery io a de tonga le ray aman-dreny be a de hoe za tsy afaka mijoro eo fa ny zafikeliny naseny nanantona an'ireo lay mpikirakira sy olona mitazona n'lay lisitry ny mpifidy a mbola vakiroka tsy mety ty fa mila lay olona ny tongeto mila lay olona voakasika ny tongeto ny tsy palitra ny mason'lay namanay misy anaran'olona eo a tsy mampaninina toniko izy fa mety tsy mifakala izy misy hoe eny aloha tsy tonoana efa manomboka amin'ny m de anarana efatra mitovy a no eo anatin'lay misy de misy sini eo ambaniny zay anarana efatra mitovy zay a proof zany fa olona iray ny nanao sini sy nanamarina ny anarana tao anaty lisitry mifidy de zay hoe mitondra procuration ary ve i olona eo mba sy hoanay procuration satria tokony mpangioronareo a eo amin'lay boky lay izy de hoe tsisy fa rehefa inona izany no mila procuration ianareo mangataka fanomezan-dalana avy amin'lay olona rehefa inona areny tsy mila fanomezan-dalana avy amin'lay olona naniraka mba ho amarinina ny anarany raha ho anatin'ny lisitry mifidy tsy izay ihany misy tranga maro be toy izany ary tsy kisendrasendry reny zavatra rehetrarehetra reny raha nandreny tenylay solombavam-bahoaka mbola voaresaka mahabe resaka eny am'boribory tany fahadimy eny manerana ny madagasikara mihitsy fa mampanongo teny ho iateo fa lehibe an'ny asan-devoly za tonga de samy teny mihitsy lehibe an'ny dola makota ary arahan'ireo solombavam-bahoaka avao anatin'ny IRD rehetrarehetra eo a io ny anisy an'ny lehibe any am'zany
fombafomba rehetra karazana manœuvre frauduleuse izy ny teny frantsay karazany fanomanana zavatra hoentina ampandanina ny candidat zay toanany am'ireo fifidianana ifandimby ANR ozy izy président Ravalomana ay tena zay koa président Ravalomana teo le tamin'ny Marolampo fa anisan'ny anankiray tena mpitarika ho iaho teo ny resaka tsy kombakomba ny fanomanana dola makota sy kaja masiso kilalao maloto amin'ny fandrafetany lesitry mifidy io solo mavamboaka ny ara-voafidy tamin'ny tenanay tena mboribory tany fadimy io raha samy fanatrika amiko izy de manao antso andaotsika amin'ny rahalahy anao fifanatrehana na mitondra olo-kafa na tsika amin'ny rahalahy irery anaporofonay mivantana fa samy teny aminareo fa tsy sa io satria efa tena tsy zaka itsony efa tsy azo ekena itsony ampy zay fandeferana aiza ny tiako atongavana manao antso aloha voalohany indrindra ho an'ny solom-bavambahoaka tiako Madagasikara rehetra ny tenako manao antso amin'ny tompona andraikitra isa tsokajiny amin'ny birao politika ny tiako Madagasikara anaraka sy ho ataontsika ohatra ireny fidinana ifotiny natao amin'ny président Ravalomana ireny ary tsy eto ihany fa solom-bavambahoaka amin'ny Madagasikara isika tsy any amin'ny distrika nalany atsika ihany fa any amin'ireo distrika maro reo fokotany maro zay tratratsika mandra-pikatony zany lisitry ny mpifidy sy fisoratananary anaty lisitry mpifidy zany tena tsy azo ekena ho ia teo anisan'izany ihany koa napita afatra ihany koa ny solom-bavambahoaka bogosy todisoa voafidy teny boribory tany fahenina fa nitranga misy eny am'izao fotoana hitenenantsika izao dia ataony ny fomba rehetra anodikodinana ny safidy mbahoaka ny safidy tena izy akoatra ny resaka lisitry ny mpifidy dia zao ny toromarika voaraindra rehetrarehetra manao hoe tsy maintsy atao TGV na IRD fa tsy omena ny tim mihitsy mialatsiny tompoko averiko ny mandeha ataotsika zay tsy azahoany ny tiako Madagasikara sy ny tim izany mpikambana ao anatin'ny birao fandatsam-batana hoe membre amin'ny bureau de vote izany baiko omenana izy rehetra any ary izany izy rehetra tanterahana amin'ny fomba maloto de onozony tiako Madagasikara am'zany de oziny tiako Madagasikara hoe atao viara zay narina mantsy atao viara fa ifankahita isika tena miteny anareo izahy ifankahita isika zao tsy inona ny voafaritry ny lalàna any amin'ny fivorimbe rehefa nyresahako te tsy hay namanarina any amin'ny fivorimbe-pokon'olona izay rehefa namoaka ny didi-panjakana ny ao ampitondra ny any anivon'ny préfecture manamafy izay de tanterahana manome alalana manao antso ho an'ny fokotany rehetra manerany Madagasikara anao fivorimbe-pokon'olona isa-pokotany de eo anivon'zany fivorimbe-pokon'olona no isafidianany fokon'olona izay laniny sy atokisany fa hitatana n'lay birao fandatsam-bato mandrindry ny fifidianana kilan'izay sao de afangarony rehetra mantsy izy fa misy natao hoe membre amin'ny bureau de vote na mpikambana amin'ny bureau fandatsam-bato misy an'ireo le solotena ny candidat miaro délégué un candidat délégué un candidat ahitsiko zay teny zay fa tsisy an'le atao hoe délégué de vote zany fa délégué un candidat zay le solotenan'ireo solotena ny candidat de zao ara no inona no ataotsika ozy izy namanarina inona ny fepetroraisina tena miteny aminareo izahay satria efa leo tanteraka le fomba masiso fomba ratsy fanaonareo ny vahoaka maloto ary tsy mbola nisy nanao toy izao raha nyresaka izay sy faniry tamin'ny herinandro ny zava-dratsy rehetra ny teti-dratsy ny teti-dromotra rehetra nataony ty mpitondra fanjakana ankehitriny miaraka am'ireo tomponandraiky mpanjakana ny tendreny sy ny sy ireo le mpikambana ao anivon'lay vovonana ny atoko misy azy tsy mbola nisy nanao toy izany teto am'ty fireneny tya tao anatin'ny enimpolo taona mahery raha ny zavatra netreretiny saina ratsy possible imaginable hoy izay sy faniry na niny imaginable na tsy azo netreretina nataon'ireo olon'ireo de zao ara inona no ataon'ny tim manafatra anareo izahy todika aminareo zay mihina fa renareo zao antso ataonay zao manerana Madagasikara manerana ny Madagasikara mihitsy voalohany alohan'izay mialaneniny izahay mialaneniny izahay ho iaho miantso ny olo-pirenena miantso ny olo-pirenena rehetra ny antoko rehetra tsy miaraka dia amin'ny fitondrana ifanampy ny am'izay le hoe fanaraha-maso tony nataonay
teo ny antsona atao président Ravalomanana fa nanome ohatra izy nidiny fotony iny nanao ny tenanay tany amboribory-tany fahadimy tao ananysana ary mbola itoy zany mandritra nyty herinandro ty sy amin'ny herinandro avy iny nanao koa ny député Rambosalama nanao koa zany député Jerry niaraka taminy fa miantso atsika rehetra na misy arany di tokony ho alehanay zay efa voafaritra atao anatin'ny ataoko hoe calendrier anay am'le fitsidiam-paritra de ho ajanonay solom-bava-bahoaka izany fa idiny ny fotony isika rehetra iaraka anara-maso ijery hoe inona ny olana ao anatin'izany lisitry mifidy zany de zao arary mpitondra sy ny ekipany inona ny atao ozirina fa ny telony zay nytenenako an'izay te de hoe mba tsy isian'ny korotana re amin'ny fifidianana mba tsy isian'ny fifandonana satria matony lazy iny solom-bava-bahoaka nresahako ny ara-lany tamiko teny amboribory-tany fadinila zay fa mafy be izy fa alabatony natonga azy voalohany fa arivo nelanyelam-batonay am'y rahalahy so avy masoandro ho iato de tsara honenana de nanisana zay any tena nandreseny satria alina bato be vatany tao fa tsy marestime zany mihitsy izy raha mbola eto amin'ny faritanina Antananarivo sy ny tasy sy nefa sy ny faritra maro fa nabe mena be fa alabato ahita tsara iny le rangaha iny am'le fotoana fifidiana manaraka de matoy izy aza samy teny fa premier tour de vitany ray aloha fanopana ny fandraisa fanopana vahoaka zany fanopana nyreo atoko mahalala tsara sy ny mpanara-baovao hoe 10 isan-jato mahery kely ny azo ny filohan-kehitriny andro rajoelona tao anatin'ny alabato ny azo koa torak' zany ny ko ny nalany solom-bava-baoaka azy zay nolazainy hoe tokony ho-podro fa tsy milamina de izao raha ireny ny zava-bita n'lay fitondrana reny ny fihetsika mamoehatra nataon'lay solom-bava-bahoaka fomba hoana no alaniny amin'ny fiodinana voalohany lay filoam-pirenena fa tsy nisy zava-bita tsy hoe tsy nisy fa ny tampanatenena tsy isy tateraka ny akamarony lazaina manara-penitra ny atsy na sekoly na iry zara raha misy ny lalana potika ny fiariana potika ny sandam-bola amin'ny totongana ny vidinetana tsy zakany fidiram-bola itsony tsy misy zatra manteny tsy fandripahalemana manjaka ao anatin'izay koa nitondrana fampahirezana fa nisy namana namoiny anabaviny izay voatsindrona sabatra antsy teny amin'iny faritra lasora mbo manambola iny tamin'ny herinandro lasaka de mampahery anareo mampahery rahalahy mampahery ny fianakaviana zany reny mpianakaviana ny vonoana tamin'ny fomba fiaino abibina zay resaka vola resaka fa soano fatratra izy de aloha izaka zay andrainy sazy tandrify izany zay farana zay entitra indrindra torak' zany any koa ianareo reo tena mampitandrina anareo izay so de lazaina rehefa aveo rehefa tonga amin'ny fitondrana io izay de hoe valifatin'ny mpandresy na fitsaran'ny mpandresy fa ho adininy ianareo rehetrarehetra ary anisan'zany ianao ndre matosolo-bava-bahoaka anisan'zany ianareo tompona andraikitra rehetra manomboka any am'mpanatanteraka rehetra hatrany amin'ny filoam-pirenena mandalo aminareo prime ministre ministre ny chef district ny gouvernera zay tsy ara-dalàna ny chef pokotany alatsy vatra mifariparina lay feo ianareo rehetra voatonina teo ireo manao antsy izay mbola mba hiverenanareo am'lay lala mahitsy iverenanareo mba ao anatin'ny marina amin'ny fanatanterahana sy famola volana ny fandrafetana io lisitry mifidy io tsy afa miala ao anatin'izay koa ianareo seny raisinay tompona andraikitra mivantana ianareo nininy no lazainareo tonga izay tamin'ny antso nataonareo sy ny fanasana tonga izay tamin'ny fampiresahana tonga izay tamin'ny fotoana maro izay ny antsonareo anay ny antsonareo ny rehetra voakasika ny fifidianana my fanomanana fifidianana fa itynitranga nanomboka homalitry nanomboka androany nahitana pirofo mivantana fa nytiako madagasikara sy ny mpanaradi ny filora valomanana ireo hoe soronareo anaty lisitry mifidy reo tsy teo tonga amin'ny fifandonana izay ka raha sanatry mivava tonga am'zany isika miteny aminareo izay fa tsy izay no hitarika vahoaka eny an-dalambe fa mihina fa ny vahoaka ny hidina ho azy eny na androm-pifidianana io na alohan'ny fifidianana fa hoentinay ny pirofo rehetra tsy fanakorotanany ty fa misy ny sary sy feo misy ny vavolombelona maro be afaka mana-pirofo izany fanomanana kototo fanatanterahana kototo ary kajikajy ataon'lay solom-bava-bahoaka mbola averiko ihany leny aminay lany teny am'boriboritany fa dimy ny tena sefony izy ny tena sefony amina resaka kara-panondro angoniny amin'ny fibakiona chef district izay sanatria ohatrany reny mialatsina tsy mampitovy izy am'biby fa sanatria mitovy am'reny totosy kely reny dia manaraka ambokiny izay teneniny isaoran'reo le namana mpiasa mpanjakana misy vitsivitsy ihany samy joro ka zay nanaovako antso anareo ho adininy ianareo raha misy ho iaho teo sanatry ny vavakorotana eto amin'ity fireneny ity
rehefa tsy manova fomba fiasa ianareo de raisina ho tompona andraikitra zato isanjato ianareo satria efa nialanenina izahay efa nialanenina ny vahoaka nialanenina ny ataoko hoe olo-pirenena amin'ny akapobeny a nanitsy ianareo sy niantso anareo mbanao zavatra marina mbanao zavatra pahamarinana ka rehefa tsy henonareo zay de miomana mandray ny valinasa tsy manjary a zay nataonareo zay namana faniry zay makasika an'iny fa dia rina namana rina foana ohatra le ty akondroako tsy ao mihitsy fa tsy ampitory fa nisy tsy salama atao tramo de talan'ny hôpitaly de ohatra tsy ampitory za le ty ahitsy ny rina foana fa de mialatsiny mialatsiny amin'ny mpanaraka mialatsiny amin'ny faniry sy rina fa afangaroko foana anaran'izy mirahalahy to am'lefa zara teto ka zay manonja dolo zany zay indrindra mantsy eny ary ka toizatsika famandehana fotoana député fetra zay ny tany anansana fa nazava tsara izy zay a mila mandray andraikitra ny tsirairay fa tany amoron-dava nareo ianao ihany ko tany amoron-dava nisy zavatra azo tantaraina tsara traka tany akoatry ny atao hoe tanteraka somatsara na risaorana ho iaho teo ny mpikarakara rehetra atao anatiny zany tiako madagasikara amin'ny faritry mena be zany a dia tsy hainy tsy tantara ny fomba fanao mbola kilalao maloto ihany a ataony mpanara-diny mpitondra sy ny mpitondra tsy afa miala am'izao teniko zao ianareo zao ny zava-nisy tany tamin'ny folo ora teo eo a de fa teo zay niandry président fatongava président Ravalomanana de nisy olona tonga avy any nareo zany tonga aloha zay tonga aloha satria tsy maintsy mijery moa zany aiza hoaiza tsara ny fanomanana aloha ny atongava ny filoha nasionaly ny atoko nandram-piandrina teo a de nisy tovolahy na rangahy ny tovolahy efa nahazoazo zava-madomelona mety tsy fantatraina zavatra ny foany io na sotrona fa izy aloha dia dozy araky ny fitenyny tanora dozy tanteraka mihitsy de zany no natsony nataony hoe dao mihitsy mifiatsony vianao ty ozy izy to za hoe fa maninona manatona ty rangara ohatra misy zavatra ty rangana zao a tsy azo idirany ty toerany ty tonga de zay ny tenenina zay ny teniny tsy azo andehanany ty lalany ty lalana toy ny io lalana eny midiny ery ambany ny MBS io a fa iny tonga de mifarana ao amin'ilay tanàna izay any ny vorinay sy nanomanana ny fivorina fa fila ambany ny tsotra fotsiny izy ty ozy izy tsy azo ny vahoaka raisy ny tanàna ty a fa anay io nefa izy a tena hoe lalam-bahoaka ay zay hoe inona ny antony aiza le olona mpikarakara aizy monsieur Rive moa nanontany tam'zay mbola tsy eo izy fa inona ny olana am'zany hoe io ary lalana andehanana fa nomboka maro be le vahoaka ao de nomboka narariny ny andohan'ny kibony ranomboka narariny raha izay faharoa de lasa izy nieniny teo fa roalahy izy mirahalahy izy ny tonga tao de nieniny teo mivavady teo izy niandry an'le olona de nandeha any izy aveo a fa isaorana le mpikambana tiako Madagasikara fa zay le hoe discipliné tsy namaly provocation ny faharoa mandritry ny kabary nataon'ny filoha Ravalomanana mbola fanetanana ny ty le fisoratananarana io ny tena androtokony ny kabariny de nisy anankiray indrena nanao iny t-shirt volomboasariny misy sariny filoha-pirenena ankehitriny iny maloto be le t-shirt za ozy izy mila miresaka amin'ny président Ravalomanana za ozy izy mila manato anazy de menimenina be ty izy efa mamiko inona nitovizan'lay mirahalahy tonga voalohany tamin'ny folo sy lay tonga laza fa iresaka amin'ny président nandeha bajaja ry zareo mialatsina tsy fanambanina sanatria fa maninona ny samy mandeha bajaja nefa de maloto any any akanjony azonareo ny tiako atongavana ny rahan'ireny olona reny anakorotana satria sarotra ny mbola andefa mpitandro filaminana any anatina tanàna efa an'olona manokana fa ny tany amoron-dala aloha de isaorana ry zareo fa izay ny lamina zay nandeha ny atsena niaraka tamin'ny président tena isaorana ny polisy ny tena hitanay teo isaorana nareo amin'ny polisy a fa de tena sady niaro nareo a nandaminy anareo a tsy voelingelona amin'ny fifamoivozana afaka ny fankahita sy ny fampiaraba tamin'ny olona teny amoron-dalana sy teny atseny président Ravalomanana faliny rehetra fireto olona ny raha anaraky ny teny hoe indromy ataony reto de atao anatin'ny kajy hoe provocation ny zavatra nkasain'lay ekipa ny mpitondra ankehitriny hotratrarina ny tanjony tamin'iny dia nisy iny ny fifandonana hoe rehefa tezitra le mpanara-dimy président de nasanatria kity tanana na ifamaly fa nangina tanteraka fa niangaviana ivoaka fotsiny reo olonareo vita lamina tena ny lamina de araky ny tegna teo olona voahiraka raha mafisy koa de satria ho iaho teo nandeha bajaja le olona nandeha bajaja reo olonareo raha ireny fahasairanany amin'ny endriny any ivelany reny a
tsy andany andro amin'ny bajaj satria ny lalana ry amoron-dalana ry ngamba nisy 300 metatra na 400 metatra ny tonga tany amin'ny arabe tsisy antony tokony andalana bajaja miditra any amin'izany toerana zany de zay isaorana be deabe nareo fa nanome ohatra tsara ianareo tiako Madagasikara tany mena be de toizo zay fa izao kosa nefa misy fetra ny fandeferatsika fialanenina farany nataontsika am'reto olony reto ao anatiny zao fidinana ifotony zay taria amin'ny président Ravalomanana toizany solomavamboaka ary raisitsika rehetra tompona andraikitra isatsokajiny any anivony ny rafitry ny tiako Madagasikara misy fetra noho iaho manafatra anareo izahay tsy teo tonga amin'ny fidinana andalambe izahay tsy teo tonga amin'ny fifandonana izahay tsy teo tonga izahay amin'ny sanatry zay ho mety ho raisinareo valifaty rehefa ho azonay io fitondrana io fa ho ampamoahany anareo ary rehefa raha eo vao itomany sikoretaka efa tara loatra zao de mbola manam-potoana nareo anatsarana ialanareo am'izay ratsy fanao reo zao nareo de manatsahatra ary tsy miaino tapeny ny sofinareo ny baiky omen'lay solombavam-boaka indrindrandrindra lay ny boribory tany fahadimy zay fantatra amin'ny atsipiriny nataony ho avy andre mato solombavam-bahoaka mbola ifanatrehantsika raha say ianao raha lehilahy ianao ho avy ny fotoana ifankahitantsika ary tsisika rehetra fa reo le mpanaradianareo rehetra eo de zay mbola very koa le membre amin'ny bureau de vote mbola ao anatin'ny kajy ataony mailo isika rehetra manodidina reny fanendrena zay ho mpikambana amin'ny bureau de vote reny tsy anaikatra amin'ny farany isika nininona itrangy eo nininona ho iaho ainareo ny tiana ho tenenina ary za ampiasaina mitandro filaminana iady aminay manafatra anareo koa izay toy ny nataony président Ravalomanana raha nanao antso hoe colonel Tojo izy ny tena misetrasetra ny eo am'zandary toraka zany keo anao madame Simone ozy izy nanaovany antso ianao fa mbola iantso anarana hafa koa izay satria nefa mpiara-miasa aminareo ao nefa mamoaka zany anarana rehetra zany raha mba tsy ho tonga am'izay fampiatsona na fanonona anarana eny amin'ny kabary zay ataonay ataon'ny président Ravalomanana ety amin'ny fandarana zay iakaranay itondrany fanetanana raha ny tena izy ho an'ny vahoaka sy fampitaizana aza atao tonga am'izay le fiantsona anarana zay zahay fa mety isy olana eto amin'ity fireneny ity zay namana rina no ataoko hoe ambangivangony satria ny fotoana koa efa voafetra ihany efa tonga amin'ny fotoana zay tokony efa maraparana atsika an'izao fandarana zao de manamafy an'izay le hoe mbola misy andro vitsivitsy ry vahoaka malagasy feno taona 20 andro izy tamin'ny aniny fanamarinana tamin'ny fotoana tamin'ny herinandro lasa fanamarinana zay resaka say fa ny fisoratana anarana tsinona no farana farana volana me zay indrindra fa mila alohan zay fifarana ny fahafahatsika amin'ny soratra anarana izay mila efa vitatsika amin'ny fanamarinana satria raha any amin'ny faharaika amin'ny telopolo ny volana me ianao vao isoratra anarana tsy manam-potoana itsony zany anamarinana hoe ao ny anaranao satsy ao aza miandro fa efa kely sisan'ny fotoana aza miandro iaho fa tena zavadozany ataony ny ekipa amin'ny fitondrana ary toromarika ny raisana avy any ambony zao ataondry zareo zao fa tsisy kisendrasendra ny zavatra hita anatin'ny listry ny mpifidy zay ka dia manetana amin'ny fomba entitra manao antso amin'ny vahoaka manao antso amin'ny mpitondra sy ny atoko sy ny vovonana mpiara-mpitondra atsaharo miaraka amin'ny vava fa hita raharay anareo miteny aminareo zay izay tsy menaso ana ataonay raha fomba fiteniko tetsay fa promesse tsy fampioroorona na fampitahorana fa zavatra ho taterahanay matotenenina eto hoe miakina aminareo sisana izy aitsy orseny mandraisa fepetra ianareo andraisy fepetra reny président pokotany reny CLRE nitendrenareo rery ireny olonareo mivolomboasary ny akamarony reny misy tsirairay ihany namanay mampita aminay mivaovao ampy zay tena ampy zay ny fandeferana ampy ny fahanginana mila mandray andraikitra ny vahoaka malagasy ary tsy any mevahana ndrety mpampijaly vahoaka reto mpampijaly vahoaka tsy mahay mitondra mameny posy reny mampisehotoetra mamoehatra mifandimby any amin'nyaino manjera nefa mba solombavam-bahoaka ihany fa manao resaka ohatry ny mpiady atsena izy mianakavy resaka mpiady atsena ny itondrany an'izy ka rehefa ady atsena ny tadiavinareo zay konge ma miady atsena toy ireny fa zay mbola tsy teanao mahay zay rehefa reny ny idinatsika mahay zay izy rehefa reny ny tadiavinareo mahay zay rehefa afaka iteny samy misorandreny menaka mpitandro filaminana aza miditra ianareo tsy anakorotany izay samy manana ny zo itenitsika fa tsy toy ireny ny modely fampiseho vahoaka tsy fampiseho masoandro ka dia zay namanarina no netiko namarana raha tsy mbola misy ny fanontaniana na précision tianao nentina fa dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-pitafa sy mandra-piresadresaka indray eto am'izao fandarana miara-manonjy zao veriko ary aminao fitenenana makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino sy nanaraka ny fandarana dia raha ohatra ny toromarika fa
eto no andrenesantsika zany toromarika ao anatiny marina sy ny rariny zany saotra namanarina misaotra ny mpanaraka de amin'ny manaraka indray tompoko eny ary isaorantsika be deaibe ny solombavombahoaka fetra rahalamy zafimbololona zay voafita amin'ny alalany tiako madagasikara atao boriboritany fahadimy sady filohan'ny groupe parlementaire antiako madagasikara ihany ko eo anivon'ny parlemanta eto amin'ny firenena ambava homana ampo mieritreritra de samy mandray zay ho raisina isika menakavy samy tain'andriamanitra veloma tompoko